Halleluja. Ao tsara ve tsika androany. Maheno tsara ve nareo avery amin'ny sisiny ery. Sotra ny Jesosy. Ary tsika atsy amin'ny sisiny atsy mahare tsara. Asivo posy kely oatra ny mihaja hoe. Oatra misy tsy manao posy ry amin'ny sisiny ry. Ao tsara. Halleluja. Tonga soa eto amin'ity toerany ianao androany a. Raha tonga eto ianao androany dia isan'ny ankonana ianao zany. Ary faly milaza aminao androany hoe Krismasy no ankalazaintsika androany. Fa début-ana zava-baovao eo amin'ny fiainanao ihany koa ny eto androany. Eo amin'ny tantaram-piainana zao tontolo zao a, misy ny ataontsika hoe avant Jésus-Christ. Dia misy ny ataontsika hoe après Jésus-Christ. Na ny scientifique ara-manaiky an'izay zavatra izay. Ka androany, izy koa ny changement de vie androany. Satria eto ny fanatrehan'Andriamanitra indray androany a, hikasika ny fiainan'ny tsirairay avy androany. Amen. Aza raisina fotoana hoe fiaraha misakafo fotsiny, fa raisy fotoana hoe fotoana afaka iarahantsika indray, fampizara ny fitiavan'i Jesosy. Amen. Raha mety ianao dia ohatra manahirana be raha hitsangana nefa ve? Raha mety ianao dia manasanao hitsangana eny amin'ny toerana misy ianao eny. Dia izao, ny olona eny amin'ny latabatra ao a, mbola olona misy olona tsy fantatrao eny sa fantatrao daholo? Fankafantatra daholo ve? Mbola misy tsy mifankafantatra? Fotoana izao ary mba hanaovanao kokoa kely anazy. Arabao ilay olona tsy fantatrao iny mihitsy. Amen. Tahiny Jesosy ianao hoe a, tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tonga soa hoe a, eto amin'ny fotoana izay nomanin'i Jesosy ianao androany. Halleluja. Halleluja. Milohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fotoana manaraka dia andaontsika tena metraka an'izao fotoana izao a, eo am-pelantanan'Andriamanitra. Andaontsika tena hanome haja an'i Jesosy androany. Satria izy a no aton'ity fotoana ity a, ary izy a no ivon'ny zavatra rehetra. Amen. Andaontsika tena hanambara amin'ny fomba tsotra kely a. Raha mety ianao hoe hanofahofantanana ny an-danitra izay mampalaiza ianao mihitsy atao, dia andaontsika hanambara hoe Jesu mino anao, hanao manontolo loa ny antony velomako sy ny antony rako. Jesu mino anao, Jesu mino anao, hanao manontolo loa ny antony velomako sy ny antony rako. Ianao no antony ity fotoana ity Jesosy. Halleluja. Tsika rehetra ary hira hoe an-tananao no apetrako indray. An-tananao no apetrako indray, ny fomba rehetra, ny fiainako. Eo am-pelantananao no fiainako Jesosy a. Eo am-pelantananao. Anao koa izay rehetrarehetra Jesosy a. Anao mandraka izay doridory izay Jesosy a. Jesu mino anao izay Jesosy a. Jesu mino anao,
velomako Jesosy a mbola veritsika indray mandeha Jesu mino anao anao manontolo zay Jesosy Jesús, ya tu nível macu, sinha tu niraku, Aleluia, te akamaf tsika ho an'i Jesosy a, urakoraka mafy be tsika ho an'i Jesosy a. Saiky tena hoe apokapokao amin'le vera lisy fa be de mamy eto fa alohantsika iorakoraka mafy be indray ho an'i Jesosy aloha e. Aleluia, aleluia. Jesosy any fotoana androany dia apetraka ifeny eo am-pelantananao. Aoka tena fotoana hiavaka androany Jesosy. Aoka tena fotoana hiavaka androany Jesosy. Tena tsy manaiky izay androany Jesosy na tsy mihaona ny fahatsaranao indray. Tsy manaiky izay Jesosy raha tsy mihaona amin'ny fahatsaranao. Tsy manaiky izay raha tsy mihaona amin'ny fanotronanao. Halleluja. Mila anao izay Jesosy. Ataontsika anao hoe isan'andro Tompo mila anao. Isan'ora Tompo mila anao. Isa-minitra. Isa-minitra. Isa-segondra Tompo mila anao. Androany zay Jesosy mila anao. Isan'andro Tompo mila anao. Isan'ora Tompo mila anao. Isa-minitra Jesosy. Isa-minitra. Isa-segondra Tompo mila. Andao mbola verina pasahiny zany hoe isan'andro zay Jesosy mila anao. Isan'andro Tompo mila anao. Isan'ora. Isan'ora Tompo mila anao. Isa-minitra. Isa-segondra Tompo mila anao. Ny fony saiko re. Saiko ny fanaiko. Maniry mafy anao. Tsy misy toerana. Hallelujah. Utrony zay Jesosy androany. Sisy toerana. Eu akaiky nao iatompo matsara hitoetra sikananaya hitoetra sinananaya hitoetra Tsika ambaratsika fotsika matolo tenentsika Jesosy hoe ny foko Jesosy ny saiko Jesosy momba ray matolo androany Jesosy
maniry mafy anao na dia amin'ny alalan'ny fiaraha amin'ny sakafo ary nendrika androany Jesosy aoka hovoky ny nofinay fa mihoatra lavitra noho izany aoka hovoky ny fanahinay Jesosy. Halleluja. Ny folisaiko ny fanahiko maniry mafy anao zay Jesosy. Halleluja. Tsisy toerana. Tsisy toerana. Eo akaikina. Eo akaikina iantompo no mahatsara hitoetra tsy ananaya hitoetra tsy ananaya Tumpo milana. Urakuraka mafy be tsika ho an'i Jesosy andray amin'ny mpanompon'Andriamanitra manana. Halleluja. Asutehaka urakuraka mafy ho an'i Jesosy amin'ny fampiasan'Andriamanitra amin'ny pasteur Rodolphe Junior. Tehaka mafy ho an'i Jesosy. Ao maza ho toerana vetivety miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salama daholo. Ça va? Miarahaba antsika satria sady nahatratra ny farantsika no hatratra ny fiandohan'ny taona vaovao indray aza mbola mijery le sakafo aloha fa asika vavaka ry aveo fa asitehaka mafy tsara ho an'ny tompo aloha. Alleluia. Arabaintsika tsiraray avy na vita somatsara ny taona ary eto indray tsika androany afaka hiaraka célébrer n'Andriamanitra tsiaro ny fomba ny tantanany, ny fomba ny tahiny atsika nandritry ny taona, indrindra natan'izao Krismasy Mahagaga zao ny fahatsiarovantsika ny asaribidiny nanetreny Jesosy tena amin'izay natsika. Tena anankiray no hovakiko vetivety dia anao vavaka ho an'ny sakafo dia afaka tonga dia mihinantsika dia mbola hito ny programa. Sady zany izay nanao zany mihitsy ihany no mahazo mihinana rehefa avy eo. Sady zany sotra betsaka. Salamo 73:28 zao voalaza ny teny raha misy nitondra baiboly dia mba raha afaka miara mamaky tsika. Psaume 73:28. Rehefa nahita isika dia hiara mamaky isa roa telo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Ndao hiara amerina an'izany na dia tsy nitondra baiboly ary ianao fa izao miara mamerina amiko ianao isa roa telo fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Amarana ny taontsika hiatrika ny fiafaran'ny taona, hiatrika ny taona vaovao. Ataovy mahatsapa ianao sady mahazo antoka fa miaraka amin'Andriamanitra. Amakivaky an'ireo taona maro be dia be. Raha mbola sy tonga ny mirao an-lanitra ny tompo dia ataovy mahatsapa ny any anatinao fa miaraka amin'Andriamanitra ianao arenao ny asaribidiny fisiny sy ny fanatrehany mihoatra noho ny fisehony. Tena akaikinao te hiseho aminao Andriamanitra hoe fa tia notsapanao hoe ny fisiny hoe sy ny fanatrehany amin'ny andavanandrom-piainanao. Amen. Mirary soatsika tsiraray avy asitsika kely aloha tsitsika tsy mihinana asitsika aloha zavany. Alleluia. Taontsika hivavaka ary sotranao zaray amin'ny anaran'i Jesosy vorianao eto amin'ity toerana miaraka amin'ny fanatrehanao hi-célébrer ny fahavitany taona sy ny fiampitana amin'ny taona vaovao. Atsiaro ny nanetrenao tena atsiarovana an'izao Krismasy zao izay mahagaga. Ianao ilay Andriamanitra nidina tonga olona, ianao ilay tompo nidina tonga nanompo, ianao ilay alfa sy omega tsy misy taona nidina ho tonga zaza mitomany. Sotra sy mankasitraka ianao izay araka ny salamo vakiana ato tompo ny mahatsara anay dia ny eo akaikinao, ny manomboka androany indray amarana ny taona, anomboka ny taona ho avy, ny taona vaovao amin'izay hitondranao anay na eto toerana na ny ampitan-dranomasina menina dia ny eo akaikinao tompo mahatsara anay.
amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ilana sisy otrany koa zay dia ankasitrahana sisorana ianao ny fahafahany latabatra mivelatra mba ho voata zany. Ho voatany ihany koanina, ho voatany rano sotro. Esorina ny aretina. Hery sy tanjaka sy fahasalamana no voarone afa amin'ny alalan'izao fiara-misakafo zao. Ara ikorana, ifaly, andi dia ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Bon appétit daholo. Tiaka mafy ho an'i Jesosy. Raha isika miteka mafy tsara ny mpanompon'Andriamanitra avy any Antsirabe, orakoraka ho an'i Jesosy. Tov mafimafy niteka ho an'i Jesosy. Alleluia. Falo mifankahita amintsika indray amin'ity fankalazana ny nahatongavan'ny mpamonjy teto ambony tany. Mirary ianao sady ny azo to homana eo ampiatrena ny latabatra tsy vida fa misy zavatra. Alleluia. Mamena ny fiarabana ho antsika tsirairay avy mba ampiaritso amin'izao fankalazana ny Krismasy Mahagaga eo anivon'ny asa fanompona hvkl-mission maneran-tany. Tonga eto isolo tena ao anatin'ny fandraisam-pitenenana ho an'ny mpiara-manompo amin'ny sisiny. Dia amin'ny sisy tany zany. Avany Toliara, Majanga, Dego, Tamatavy. Antsirabe amin'ny sisiny ampovoany ihany moa Antsirabe io. Zay moa tonga anay tonga eto amin'ny sisiny izy fa ampovoanyvoany kely ihany. Isaotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny fahatanteran'ny fotoana izay nitehirizan'Andriamanitra antsika taona maro ny fandimby. Afaka samy fampitantara eto tsika ny zavatra nitondran'Andriamanitra antsika. Tao nisy ny mahafinaritra, dia tao koa nisy tsisy mamaly fa satria mifantoky nareo isaorana amin'ny fifatoanareo amin'ny anatin'ny sakafo. Alleluia. Sy te-tanina mafy aloha an'i Jesosy. Tao nisy ny mahafinaritra, dia tao koa nisy ny mahafinaritra. Amen. Dia zavatra le ohatrany tsy mahafinaritra iny iny mihitsy ny mahafinaritra iny. Amen. Jesosy nitondra antsika tamin'iny ary mandrakizao. Hozy izy ilay boky ny salamo mivakin'ny paster Jao teo hoe eo akaikinao Andriamanitra no mahatsara. Ary tohizako version 2024 sy 2025 mbola eo akaikinao Andriamanitra mbola maninona koa mbola mahatsara. 2027 mbola eo akaikinao Andriamanitra mbola mahatsara ary mahatsara mihoatra. Taona 2025 hitondran'Andriamanitra antsika amin'ny fahatsarany mihoatra. Amen. Ary mino fa ao anatin'izao fankalazana ny anniversaire ny mpamonjy zao dia atsapanao fa ny fahatsara mbola eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny fety androany dia tsy fety fankalazana datin'andro fa fety fankalazana ny famonjena izay hita maso eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Asivy orakoraka satria ny tananao mety efa occupé. Orakoraka vava efa misy zavatra zany. Alleluia. Mirary fety sambatra ho antsika tsirairay avy ary maniry tsy ny atsiro-kanina no ho azonao rehefa miala eto tsika fa ny atsiro ny fiarahana amin'i Jesosy. Raha miara-manaiky amiko ianao dia mitenena mainina moramora. Dia tsika te-tanina mafy be ho an'i Jesosy mentsika fankasitrahana izy na mbola nitehirizana antsika tsirairay avy mandraka tiany androany. Ho azy mandrakizay. Ho avy amin'ny fotoana hoentin'Andriamanitra alavitra mihoatra amin'ity taon'ity ny asa fanompoana dia mbola ho an'i Jesosy mandrakizay. Ny dera laza ary ny voninahitra mandrakizay. Asy te-tanina mabe ho an'i Jesosy sady mifandraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka.
Alléluia. Alléluia. Andaontsika mbola iteran'i Jesosy tena hoe Andriamanitra tsara izy, Andriamanitra mahagaga izy, Andriamanitra tena tokana eo amin'ny fiainantsika, tena andaontsika tena hiaraka hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hoe misaotra Jesosy ny amin'ny fisianao fa raha tsy nisy ianao dia tsy tahaka an'izao zahay. Ray masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra fa mbola noho ny amin'ny fitiavanao dia tafajoro indray zahay androany, tafatsangana indray, misaotra fa natsanganao zahay, misaotra Andriamanitra fa tena Andriamanitra avo indrindra ianao, mideranao mandrakizay ny vavanay, hideranao mandrakizay zahay Jesosy fa tsara loatra ianao. Andriamanitra tsy natao ny tanana ianao, Andriamanitra tokana ianao, Andriamanitra mendrika hoderaina mandrakizay ianao. Misaotra Jesosy mankasitraka fa fitiavana loatra ianao. Dia izay koa Jesosy tena hiezaka aneho anao ety an-tany, aneho ny fitiavanao, aneho ny fahatsaranao. Misandrata ianao anatinay tsirairay avy androany. Misandrata Jesosy Andriamanitra avo indrindra ianao, Andriamanitra fahazavana ianao, Andriamanitra tsy natao ny tanana ianao, Andriamanitra lehibe ianao. Alleluia. Dia naranao irery any Jesosy niderainay eto amin'ity toeran'ity androany. Alleluia. Andriamanitra tsy natao ny tanana ianao. Diamante
mampiakoaka ny ao anatinay ray manontolo mankasitraka sy mame voninahitra anao raha iso ny fiderana izay atolotra ianao rery mandrakizay amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndaontsika ity tanana mafy ho an'Andriamanitra. Halleluja. Firy aloha ny tena nahazo antoka nandritra ny titony ity fa teo amin'ny fiainany fitantanan'Andriamanitra. Andriamanitra no nitahiry azy, Andriamanitra no nanome azy, Andriamanitra no nanome tanjaka azy, nitahiry ny fofonainy. Tsy hoe tsika ny tsara indrindra akory, na tsika ny mendrika indrindra dia velona trapamonjena tahaka izao, fa noho ny famindram-pony sy ny fahasoavany dia tia zahako io ianao mifankahita zao matsara tsika amin'izao farany taona izao tiako ianao ity tanana mafy eo an' Jesosy Kristy. Halleluja. Halleluja. Faharoa manarakaraka an'izany dia tsy haiko ny tsy hisaotra sy akasitraka an'ireo ekipa tsirairay avy izay niarana natanteraka sy natotosany amin'ny fahatanterahana izao fety mahafinaritra izao. Ianao izay nasaina tonga soamantsara ihany koa nandray anjara ao anatin' izao fety ombonantsika menakavy izao. Mariana fa ny tombony rehetra izay azo na ray milanja aza dia ho atolotra tanteraka ho amin'ny fanatanterantsika ny azy eo amin'ny centre hvkl izay iarahantsika manatotosa ny fanatanterana izany ho voninahitra Andriamanitra. Isaorako manokana ny mpiara-miasa akaiky ny pasteur Saretra, songaniko manokana Jao Rabeaja sy ny ankonany izay nisan'ny mpiara-manompo akaiky sy fanatanteraka miasan'Andriamanitra miaraka ao anatin'ny ministera. Faharoa isaorako ihany koa ny ankonako, ny vady aman-janako, ny zanako sy ny halleluja ny ao an-trano izay tena mpanatotosa sy miara-miosina akaiky eo koa. Mahita ny fandehan'ny raharaha rehetra, mifampahery, mifanohana kely, mifame voninahitra n'Andriamanitra ao anatin'ny adisatra sy ny atrehana rehetra ao anatin'izany fanompona izany. Isaorana ny club d'enfant, atao ity tanana mafy eo club d'enfant izay miaraka kely eo mandritry ny taona. Tena tsoroko aminareo fa misy fieretana kely eo anatin'ilay izy satria tsika mbola tsy misy toerana dia tsy dia mbola mana activité be loatra na ny club d'enfant fa hoezahana manomboka amin'io 2025 io mandra-pahatanteraka sy mahavita ny centre ny sampana rehetra isam-bolana dia andray anjara manokana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miakatra tsirairay daholo manao ny asa fanompony ary tena misy mitehaka daholo ny sampana rehetra. Tena tianareo zany resaka izany sio ary tehaka mafy an'Andriamanitra. Ao ihany koa ny club d'ado rehetra izay tena hitako hoe tanora tena tian'i Jesosy ireo manompo an'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra, miara-miombona ao anatin'ny vavaka, mandroso miaraka amin'ny namana sy ny rahalahy rehetra eo am-panatanterana ny asa. Ny tanora ny chorégraphie izay tena hitako hoe efa miandry fotoana anaovana azy mihitsy aloha sy tehaka mafy an'Andriamanitra. Sorana ihany koa ny lioanjoda nandritry ny taona niaraka na sy natanteraka ny osiny fiazakazara sy ny fanompona. Amen. Ao anatin'izany ny ambasadora mahomby ihany koa sy tehaka mafy eo an'Andriamanitra. Tena makasitraka ny ambasadora mahomby ny amin'ny fanatanterana ny andraikitra rehetra na taiza nisy na ny anatakata aza ho an'ny tompo lasa fontsika ary ny vidiasta malala rehetra tary ny chef izay manatrika antsika eto atao sy natehaka mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Tena ny video manerana ny Madagasikara sy manera-tany dia mahazo tehaka mafy be avy any Frantsa sy ny avy any Eropa ary naizanaiza manera-tany dia manao ny asany tsara ny vidiasta asio tia-tanana mafy be eo an-dry zareo. Za koa tia akasitraka manokana ny teknisianina rehetra na amin'ny sensy ny lumière miaraka amin'ny pasteur Zokrado, pasteur Manda, ao ihany koa ry Iaja sy Iaja teknisianina ihany koa andao sy na tia-tanana mafy be amin'ny fatokiny. Halleluja. Ny ekipa ny déco tanto ato nisy fifoazam-panahy mafinaritra zany no any décoration andao asina tia-tanana mafy eo an zareo. Ary tsy adino ny cantine izay ny lakozia izay niary torona andritry ny alina. Halleluja. Ho hitanareo eo ny sakafo isesisesy ho antsika menakavy ny amin'ny zavatra ataon'ny cantine. Ao anatin'ny ekipa ny teknika ihany koa tiako asina tia-tanana manokana ihany koa pasteur Ahery sy ny ekipany asio tia-tanana mafy eo an zareo.
ary ao anatin'izany ny ekipany radio tana miaraka amin'ny pasteur Berman sy ny radio any Atsirabe miaraka amin'ny pasteur Zaka asyti tana maveo an'Andriamanitra sy ny asa fanompoana any Atsirabe ihany koa ary ireo pasteur samalalako rehetra mpiara-manompo miara-miosina miara-mitondra mibavaka miketrika miaraka amin'ny fanampiny fanamasina ny amin'ny fahataterahany croisade sy ny fiombonana asity tana maveo an'Andriamanitra ny aonivony sampany fiangonana ihany koa izay miara-miasa kaiky amin'ny hvkl-mission ny voninahitry ny famoronana miarahana amin'ny pasteur Solofo any Mahitsy asity tana maveo an'Andriamanitra ao ihany koa ny musicien izay isorako manokana fa tena mahatoky eo anivon'ny fanompona asity tana maveo musicien ny ekipany sosialy ihany koa ao anatin'ny fanompona asity tana maveo ny ekipany sosialy izay nisan'ny matsiaro eny tefatrefany eny izay isorana manokana andreo mpanompon'Andriamanitra malala-tanana ao anatin'izany manampy ny ekipa rehetra reko na ho andreo asa fanompona fiderana eo sampana ao anatin'ny asa fanompona izay tena hoe manany ministerany manokana toa ny hvkl-ministry ny tarika verana Ivson sy ny Newcolta andao sy ny tiatana maveo any zareo sy ny fatokiny koa manoana antsika hatrany ao anatin'ny fanompona ry zareo isorana ihany koa rahalahy mahery andao sy ny tiatana maveo anazy tena manampitosika tanteraka rehefa asan'Andriamanitra atao anatin'ny fanompona dia manatateraka an'izany amin'ny fony sy ny fitiavana izy ary ao anatin'izany ihany koa rahalahy Landria fatatsika somatsara ny amin'izay zavatra tanterahany koa ao anatin'izany rehetrarehetra sy tiatana maveo an'Andriamanitra ny ekipan'ny evangelista rehetra tena andao isotra an'Andriamanitra ny amin'ny fisin'ny evangelista rehetra alleloia ao anatin'izany koa ireo mpanao sport tanora football sy basketball atao anatin'ny asa fanompona asity tana maveo any zareo alleloia eto ihany koa misy solotena ny pasteur atsika izay monina ny Côte d'Ivoire tonga manatrika eto isorantsika an'Andriamanitra ofaofa tanina kely ny Tahiry pasteur Tahiry azafady te tana maveo any zareo manotry ny eto izy ihany tonga manokana ho amin'ny antony izao fotoana izao ary ho antsika rehetra zay na saina ray aman-dreny zoky mpiara-manompo amin'ny asa fanompona hafa tonga eto na avy any ivelany na avy eto atoerana andao rangazy na tiatana maveo anareo tiana inareo e orakoraka maveo amin'ny vahiny rehetra zay na saina tiana iny anomana ny fiverenan'i Jesosy miaraka aminareo ary ato anatin'ny asa fanompona ty fianakaviam-betsika dia andao iray fo iray saina ifandray tanana ifampitondra mambavaka atateraka amin'ny fiazakazatsika miaraka eo anivony zany asa fanompony zany ho voninahitr'Andriamanitra tsy ho kely ny valim-pitianareo rehetra tiatana maveo an'Andriamanitra ay misy solotena avy any Frantsa eto nastia ihany koa sy ny famika andao tiatana maveo an'Andriamanitra alleloia dia kokoa ny rehetra izay manaraka direkta maneran-tany ihany koa ao anatin'izao fotoana sarobidy zao ho aminareo any fiadanan'i Jesosy mino fa fotoana spesial androany todio ny eo akaikinao tenenao tena spesial ho anao androany ary androany hoe amin'ity androandroany ity anova sy anova zavatra vaovao eo amin'ny fiainanao Andriamanitra raha ianao zay olon zay dia tiako ianao hifaly somary mitsambikibikina kely tiatana maveo an'Andriamanitra alleluia Merry Christmas alleluia miarabantsika rehetra tratran'ny Krismasy tsy mankalaza andro tsika fa mankalaza mpamonjy ary tiantsika ny tsy angina sy tabataba fa zany Jesosy zany nreharehantsika ary izy ny tompontsika izy no Andriamanitsika izy mpanjaka antsika izy mpamonjy antsika Jesosy avy Nazareta orakoraka maveo anazy alleluia alleluia mangataka anao ary azo toerana andray ny afatr'Andriamanitra amin'ity takariva mahafinaritra ity sady afaka misakafo ianao malalaka tsara eo mpianona tenin'Andriamanitra atao amintsika tsy misy fombafomba
fa afaka sady mihinana ianao ny mieno eo ampiandrasana sy eo ampanataterahana ny toy ny programa rehetra. Androany sika tsy tonga eto akalaza daty fa tonga sika akalaza fotsiny fa misy fotoana anankiray naniraka ny zanany Andriamanitra, nateraky ny olona, nakanendriky ny olona. Tsy andro no ankalazaitsika fa olona sady Andriamanitra, lay teny tonga nofo atao hoe Jesosy Kristy. Ary ny fisian'i Jesosy sy nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany dia nampisy fiatraikany ngeza be, nampisy fiatraikany ngeza be amin'ny natiora sy ny voary rehetra eto ambonin'ny tany. Mba fantatrao ve fa tamin'i Jesosy teraka dia nampahitana ny magy teny mikitana teny amin'ny lanitra fa misy olona teraka. Raha ohatra ka ny olona teraka dia any amin'ny mairie no anaovanao enregistrement ao amin'ny bokim-pianakaviana fa teraka le olona anankiray ao amina quartier anankiray etsy Ananina, atao hoe etsy Betlehema ohatra, dia ao amin'ny bokim-pianakaviana ihany no anaovana no anoratana ny anarany. Fa rehefa teraka Jesosy dia mahagaga fa hatramin'ny lanitra aza naneho famantarana ny fahaterahany. Zany hoe nisy kitana naneho tao amin'ireo magy fa teraka ny mpamonjy. Teteny aminao fa tsy zavatra tsotsotro zany. Zany fahaterahan'ny Mesia zany dia zavatra anankiray ngeza be eo amin'ny tantaram-piainany zanak'olombelona ary mampisy fiatraikany indrindraindrindra ny amin'ny fahafahantsika manantena fa raha tonga ny Mesia hamonjy, naka ny endriky ny olona, nateraky ny virjiny, tonga namonjy antsika, mitondra fiainana ho antsika, azoko antoka amin'ity takarivo ity fa ty fivoriana ity ny fivoriana tsara indrindra anisan'ny natrehanao fa rehefa ravo zao fivoriana zao, azoko antoka raha mifantoka tsara ianao ao anatin'ny teny zay zarainy eto fa manan-javatra anovana sy karakarana ny fiainanao io manokan'Andriamanitra. Ahoana moa tsika fa maninona tsika ny makalaza ny fahaterahan'ny Mesia? Isaia 5 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 19. Isaia 5 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zaza no teraka ho antsika, zaza lahy no omena antsika, ary ny fanampahana dia ho antsoriny, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, mpanolotsaina na hoe mpanolotsaina mahagaga, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andriany fiadanana. Ny andro soa ny fanampahana sy ny fiadanana dia tsy hanapahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorirerana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy nitsiny hatramin'izao koa mandrakizay, ary ny fahasari-piaron'i Jehova tompony maro no hatateraka izany. Ny fahaterahan'i Jesosy Kristy ry havana dia misy dikany lehibe ho antsika kristianina raha ny teny izay resahana eto. Ny zavatra goavana sy sarobidy mitranga voalohany teto ambonin'ny tany dia nahaterahan'i Jesosy hoe nisy fanehoam-pamantarana avy amin'Andriamanitra fa tonga nofo ny teny naka ny endriky ny olona ary nateraky ny vehivavy virjiny. Mafantatrareo ve fa averiko kely ty fampianarana ity hoe Andriamanitra dia nampahafantatra ny Isaia ny plano-mpamonjena rehefa nanaiky Isaia amaly ny antson'Andriamanitra. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny Isaia mpaminany, iza ny manaiky ho irakay. Dia ozy izy Isaia, inty aho irao aho. Eno tsara, za zao rehefa maniraka olona anankiray hitondra n'ity tablety ity, omena olona anankiray, ohatra tia maniraka an'se pasteur, ty pasteur ana tantely mba omeo any
monsieur Rija zafady hitanareo zao zavatra zao dia niantso aloha ahako dia nanontany hoe fizany manaiko irahako dia namaly izy hoe intia irao ahako manaraka tsara nareo a dia naniraka azy a nanome azy tablety omena ny monsieur Rija zany a nomena tablety tsy avy aminy pasteur tately fa avy ety amiko midika fa rehefa maniraka Andriamanitra maniraka anao Andriamanitra tsy maniraka anao izy hitondra zavatra avy aminao fa maniraka anao izy hitondra zavatra mazava avy aminy dia ndony antsika isainy niantso an Samuel Andriamanitra ho mpaminanina niantso an Jeremia Andriamanitra ho mpaminanina niantso andreo mpaminany rehetra ny testamenta taloha Andriamanitra ho mpaminanina elolo lalana ny fahatongavan'i Jesosy fa rehefa niantso Andriamanitra hoe iza ny manaiky ho irakay dia Isaia namaly hoe inty aho irao ahako rehefa niteny Andriamanitra dia namaly Isaia dia zao aza gaga fa zay zavatra rehetra mpanaovin'Andriamanitra ny Isaia ka nanekeny ho irak'Andriamanitra dia tsy maintsy ho amarin'Andriamanitra satria avy amin'Andriamanitra zany zay no mahatsara antsika manaiky amaly ny antson'Andriamanitra ty fanairany ty dia tiako anairana ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany rehefa miantso anao Andriamanitra miantso ny olona ampanao azy zavatra tsy vitany fa tsy vitan'ilay olona fa zavatra vitan'Andriamanitra midika fa omeny anao ny fanohanana ahafahanao mahatateraka zay zavatra rehetra anyrahany anao eritrereto ty famarinany ty Isaia tsy nahalala akory ny hevitry ny teny sy ny famantarana zay nomen'Andriamanitra azy hoe ary ny virjiny hiteraka zazalahy eritrereto hoe tonga any amin'ny toerana misy scientifique olona manam-pahaizana ohatrany hoe dokotera no ihaino any Isaia hoe zao mifamantarana ho anareo ary ny virjiny hiteraka zazalahy ahoana moa no aneken'ny dokotera fa virjiny hiteraka zazalahy fa rehefa nanaiky Isaia ampitondraina teny tsy takatry ny sainy dia nanaiky izy hitondra zay zavatra nampitondrain'Andriamanitra azy sy nanirahan'Andriamanitra azy eo amin'ny Israely dia niteny zay zavatra tsy takatry ny sainy Isaia matetika ny olona irahan'Andriamanitra dia ampitondrain'Andriamanitra zavatra tsy vitany asain'Andriamanitra manao zavatra tsy vitany ary asain'Andriamanitra miteny zay zavatra tsy takatry ny sainy ny fanohanan'Andriamanitra ao ambadiky ny fanirahany dia misy ifandraisany amin'ny toe-panekena ao anatinao manaiky hijoro anao zay zavatra mpanaovin'Andriamanitra anao noho izany Andriamanitra tsy manontany ny hevitry ny olona fa Andriamanitra manirakolona anatanteraka ny sitrapony amin'izay zavatra tsy takatry ny sainy sainy ataon'ny olona zay atao hoe irak'Andriamanitra lasa Isaia dia hozy izy Isaia mpaminany inty aho irao aho dia hozy izy Andriamanitra taminy ty misy fanio-pamantarana tiako lazaina aminao izy virjina hiteraka zazalahy ary ny anaran'io zazalahy io dia atao hoe Emmanuel koa amin'ny Isaia 7 miteny an'izany ny Baiboly amin'ny Isaia 7 dia hozy izy ny 15 ary 7 ny virjiny dia hiteraka zazalahy dia ny anaran'io zazalahy io atao hoe Emmanuel nomena hatramin'ny anarany dia ny zavatra nitranga enoy le fahamarinana 10 taona taty aoriny le faneho-pamantarana tian'Andriamanitra atao dia nitranga tokoa tao Betlehem nisy vehivavy anankiray virjiny atao hoe Maria dia vehivavy virjiny atao hoe Maria io no nivangin'ny anjely atao hoe Gabriel mba ahatateraka an'le faneho-pamantarana nampitondraina ny Isaia zay teny tsy takatry ny sainy nefa tian'Andriamanitra ho tanterahana anehoany eto ambonin'ny tany fa rehefa tonga nofo Andriamanitra dia tsy normal ny fomba hatongavany tsy manaraka sy voafehin'ny natiora izy fa mifehin'ny natiora rehetra izy vo tonga Andriamanitra dia Maria aloha ny fianoana amin'ny fanahy masina voalohany
rehefa feno fanamasiny Maria dia nitoetra tao akibony Jesosy. Dia rehefa nitoetra tao akibony Jesosy, ny zavatra nataony Maria dia tsy misy ankoatra ny amen. Ka be dia be ny olona rehefa miteny Andriamanitra teny mpaminaniana tsy takatry ny saina dia tsy manao amen izy. Fa za miteny aminao, raha misy olona iran'Andriamanitra eo aminao ka mpitenen'Andriamanitra zavatra tsy voatery ho takatry ny sainao, raha tamin'ny andro Krismasy ohatr'izao Andriamanitra namangy vehivavy Virjiny dia niteny tamin'ny Maria hoe arahaba ry Maria, ny tompo ao aminao, hiteraka zazalahy ianao ary ny anaran'ilay zaza ho ateraka ao dia atao hoe Jesosy. Dia hozy izy Maria, amin'ny fomba ahoana ny hatateraka an'izany? Nisy fanavy any amin'ny avo indrindra narona anao, ary ny zaza izay ateraka dia atao hoe inona? Tsika rehetra mamaly atao hoe anankiray miteny atao hoe zanak'Andriamanitra. Amen. Dia Jesosy Kristy zany le zanak'Andriamanitra ao am-boaka Maria. Dia hozy izy Maria, ahoana tanteraka an'izany? Fa zany hoe tsy nahalalalahy, zany hoe manana réflexe mitovy amin'ny olona rehetra ihany Maria. Dia hozy izy Maria vao niteny an'ilay izy ahitrangy zany ka. Dia hozy izy Maria amin'izay, intia ankizy vavin'ny Tompo, ao koa tanteraka amiko araka izany lazainao zany. Midika zany teny zany hoe amen. Amen. Na vita na bevoka vehivavy. Amen. Na vita na bevoka vehivavy Virjiny niteraka zazalahy. Tsisy zavatra impossible zany amin'Andriamanitra. Fa raha tamin'ny andro Krismasy Andriamanitra nampitondra iraka ny laza fa zao ny zavatra hitanga, nanao amen ny Maria dia tonga Jesosy. Ninninona difficulté rehetra lalovanao eo amin'ny fiainana, sy ireo karazany zavatra rehetra ilanao ny fanampian'Andriamanitra mety mahavery hevitra anao, te ilaza aminao zavatra anankiray androany. Sokafo ny sofinao andrejy zavatra lazain'Andriamanitra ary maneke anao amenna fotsiny ao anatinao, fa tsisy ninninona afaka anakana izay zavatra rehetra inona ao an'Andriamanitra tsy hitranga, satria velona Jesosy. Halleluja. Misy zava-miafina ao ambadika zany Krismasy zany. Misy zava-miafina ao ambadika iny Krismasy. Raha ohatra ka événement anankiray tena ngeza be ary tokony anomezana voninahitra n'Andriamanitra ny nahaterahany Mesia atao hoe Jesosy Kristy, dia anisan'ny tokony fotoana anankiray tsy ho adinoiny zany isa-taona, satria tena sarobidy raha tsy tonga nofo ny zaza, tonga nofo ny zaza dia tsy afaka tsika nandray teo amin'ny fahafatesany ny fandresentsika. Ny événement anankiray faharoa ankalazain'ny kristiana ary tsy azotsika ataony manao tsinontsinona zany dia ny nahafatesan'i Jesosy Kristy. Ny fahatelo dia nitsanganan Jesosy tamin'ny maty, ary ny fahaefatra kosa dia nidina amin'ny fanamasina. Zany rehetra zany dia anisan'ny teboka anankiray tsy kion-dalana ny ainan'ny kristiana ary tsy tokony ho adinotsika mandrakariva, satria mamaritra sy maneho ny alehiben'ny famonjeny antsika sy ny fanomezantsika lanja an'izany. Ary ny fahadimy izay mbola tsy tanteraka fandrasantsika ny iverenany dia ny fanovany antsika hitafony tsy fahalovana mba hampakarany antsika ho ao aminy. Dika fa ny tontolo rehetra manodidina sy maneho ary manondro an' Jesosy dia zavatra tsy normalina daholo ary tsy lotsika ny olombelona daholo, satria maneho fa tonga nofo Andriamanitra amonjy antsika. Ary izy ilay atao hoe Emmanuel, sady eo amintsika Andriamanitra, no ao anatsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahany. Jesosy Kristy ny fanantenana sy lalana tokana ho amin'ny famonjena antsika sy ny hoavintsika mandrakizay. Ary sainy fa Isaia nandray teny faminaniana nampahitana ny zavatra ho avy, ny zavatra hitranga, hatr'izay nandritry ny 500 taona talohan'ny nahaterahan Jesosy no efa nambara tamin'ny alalan'ny Isaia fa ho avy Jesosy, ary ny fomba tongavany tsy normal. Fa rehefa nanaiky Isaia ho irak'Andriamanitra sy namaly ny antson'Andriamanitra dia nampitondraina an'izay manaiky ho irahany na niafatra tsy takatry ny saina natao ho tanterahana. Ary io faminaniana io dia manambara ny natiora n'ilay Jesosy zazakely voalaza
ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fasivy ny andiny fadimika hatramin'ny andiny fahenina voalaza teo ny resaka Isaia reo endrika fito maneho ny natioran'i Jesosy na natongavan'i Jesosy ho zaza niteraka ho antsika dia manomboka amin'ny resaka Isaia mahakasika momba ny fanapahana. Ozy izy Isaia ao amin'io zaza io ny fanapahana, io zaza teraka io dia misy fanapahana ho aminy. Ka ny sarobidy indrindra zany tamin'izay zavatra nataon'Andriamanitra ary mila atongavantsika saina dia ny fahafahantsika mahalala fa Andriamanitra dia nanapa-kevitra amerina ny fanapahana very tao edena amin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy zanak'Andriamanitra teraka tao Betleheman'i Jodia mena fanapahana amerina eo amin'izay rehetra mino azy sy nandray azy ny fanapahana very tao amin'ny Adama amin'ny alalan'ny finoana azy. Voateraka ny zaza dia ny teny Isaia ny fanapahana dia eo atsoriny. Sarobidy sy manam-paharoa avy amin'Andriamanitra ny fanomezana an' Jesosy. Ary za tena hitantsika tsirairay avy fa ny zavatra sarobidy amin'i Jesosy indrindra dia ny fahatongavantsika saina hanome lanja ny asarobidy ny fanomezany ray an'io zanany atao hoe Jesosy Kristy io. Jaona toko fahatelo andiny faina ambin'ny folo. Toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nina fiainana mandrakizay. Ny fanomezana sarobidy indrindra avy amin'Andriamanitra tsy manam-paharoa, tsisy mitovy amin'izany, tsy azo ampitainana amin'inona na amin'inona. Ninona sarobidy ny zavatra misy eto ambony tany irinao dia tsy misy sarobidy noho izany fanomezana avy amin'Andriamanitra zany dia tsy izy zany fanomezana zany fa Jesosy Kristy. Ary mifandraisantsika an' Jesosy dia manome lanja ny asarobidy ny fitiavan'Andriamanitra antsika satria raha tianao Andriamanitra ray dia nitiavany ianao tsy hoe ny valiny ny etaetam-ponao amin'izay zavatra nitady avinao fa nanao zavatra mihoatra noho izay irinao Andriamanitra tamin'ny fanomezany zanany ho faty isolo anao tamin'ny fahotana teo amin'ny azo fijaliana 2 taona lasa. Tiako fantatsika ry havana fa io fanapahana eo antsoroko Jesosy io dia zavatra tena goavana be satria izao tontolo izao dia voalaza amin'ny Baiboly fa mitoetra eo an-tanan'ilay ratsy. Jaona voalohany toko fadimy andiny faha 7 rehefa niraisy ny Satana ny fahefam-panapahana teny amin'ny Adama, rehefa nanaiky Adama ny fitany devoly dia teny am-pelantanan'ilay ratsy izao tontolo izao. Zay no mahatonga an'izao tontolo izao mikorotana mandraka androany. Meratsy ny olona tsy mifanaraka tsony tany amin'izay namoronan'Andriamanitra azy ny zavatra rehetra ary tsisy fahefanana haritra teo amin'ny fiainan'ny olona satria raha mbola miaina sy manam-pofinaina ny nofo aman-drà dia mihodina amin'Andriamanitra foana ary ananany Satana fahefanany mampidina ny olona eo amin'ny nofo misarika ny sain'ny olona eo amin'ny nofo mba hatonga ny olona ho very fanapahana ho very hevitra. Zay no mahatonga fahaverezan-kevitra eto ambonin'ny tany satria ny voary rehetra dia lasa noentin'ny Satana anambazana ny olona ho ao anaty fisasarana dia mahatonga ny toetran'ny olona tia tena, mifakahala, mifaninana, be fialonana satria tsy mifantoka amin'ny fanomezan'Andriamanitra an' Jesosy fa mifantoka amin'ny familiany devoly lalana amin'ny fifantohana amin'ny fanantenana sy fiankinana amin'ny zavatra rehetra. Mafantatrareo hvkl ny jaona voalohany toko 5 zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Eo ilay idiran'ny Satana amina karazana fahefana sy fanapahana zay amin'ny liny lalina amin'ny fifantohan'ny olona ary mila nantsika fahatsapana ny asarobidiny izany atao hoe fanapahana avy amin'Andriamanitra zany. Ozy izy ny ten'Andriamanitra fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika ary zao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Zany no mahatonga ny devoly satria tsy anazy ilay izy dia mila tambazana izy, mila tambony izy avy aty amintsika reny soron'olona faty olona satria tsy anazy zao tontolo izao fa an'Andriamanitra dia zao ataony izay ampahorinan'ny olona tsy haina ao anaty fahamarinana fa hitoky amin'ny abetsahany zavatra nanana mitady tombony amin'ny arena tsy marina hifikirany fo nefa zavatra tsy toetra amin'ny fiainantsika mandrakizay. Dia zao anefany tsy hoe fahavalon'ny fahatsarana amin'izay tokony hiainanao Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ianao koa meloha amin'ny fotoana iverenany hiaina finaritra sy sitraka ny vokatsoany ity tany ity. Fa Andriamanitra kosa nefa mametraka
tsy tian'Andriamanitra tsika iraiki-po amin'ny tany fa hijoro eo amin'ilay toerana mahazanak'Andriamanitra tsika. Ohatr'izao no nataon'Andriamanitra rehefa merina ny fanapahana eo amin'ny olona Andriamanitra, izay fanapahana ambony no ny fahefana sy ny hery rehetra misy eto ambonin'ny tany na any an-danitra na etỳ tany, dia nanomana ny tena ny Andriamanitra, ilay atao hoe Jesosy Kristy zanaka, teny tonga nofo nateraky ny vehivavy Virjiny, nokapohana teo amin'ny toerantsika, ny saziana na dia olo-marina sy tsy misy siny azy Jesosy, mba hahafahany mamonjy antsika amin'ny fahotantsika. Inona ny tanjon'Andriamanitra? Amerina n'ilay fanapahany eo atsorony io eo amin'ny zanany. Ny tanjon'i Jesosy dia ny ahatonga anao ho zanak'Andriamanitra, manana ny fanapahan'Andriamanitra miasa ao anatinao. Somary eteka ao n'Andriamanitra. Dia ahoana ny fisehoan'ilay izy? Rehefa tonga Jesosy dia ohatr'izao no nataony. Izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Raha zanaka dia mpandova an'Andriamanitra. Romana 9:7-10. Mpiray lova amin'ny Kristy, ray lova amin'ny Jesosy, manapaka amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy. Dikany hoe miray lova amin'ny Kristy, tsy maintsy miaraka amin'ny Jesosy ianao, tsy maintsy ao amin'ny Jesosy ianao vao manaky anao ny zavatra rehetra. Dia noho amin'izay ilay izy. Ohatr'izao ilay izy, misy fanapahana roa zany eto ambonin'ny tany amin'izao. Ny fanapahany devoly izay fahefan'ny Adama tamin'ny namitahany azy amin'ny liny lalana an'izao tontolo izao hitoky amin'ny zavatry ny tany. Dia ny fanapahana anankiray, fanapahana ao amin'i Jesosy Kristy, izay nahatongavan'i Jesosy ho zazakely ka nametrahan'Andriamanitra teo atsoriny ny fanapahana rehetra izay ho an'ny fiangonany. Izay ho an'ny fiangonana. Izy ho fiangonana io, isika ilay zanak'Andriamanitra. Dia ndao ny jerentsika amin'ny fanambaran'i Paoly momba an'ilay izy. Raha izy hoe ny Efesiana voalohany, ny Efesiana toko voalohany vetivety. Bokin'ny Efesiana toko voalohany manomboka amin'ny andininy 20 ka hatramin'ny andininy 7. Ozy izy ny ten'Andriamanitra. Manomboka amin'ny andininy 7. Ary ny fioarany alehibe ny heriny ho antsika izay mino, araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany izay nataon'Andriamanitra taiza tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy eo amin'ny tanakavanana any an-danitra. Ozy izy ny andininy 1:20. Ambony lavitra no ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery rehetra sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononony, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa ny amin'ny ho avokoa. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambany tongotra Jesosy izy ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho amin'ny fiangonana. Ho an'izy, ho an'ny fiangonana izay tenany dia ny fahafenony izay mameno ny zavatra rehetra amin'izao zavatra rehetra. Diky fa nataon'Andriamanitra teo amin'ny Jesosy ilay fanapahana. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao ka tonga zanak'Andriamanitra, dia ho anao ilay izy fa tsy ho azy ilay izy. Diky fa ny zaza izay nateraka dia ho atsoro ny fanapahana. Ianao zao raha mijery amin'ny pastoraina tantely amin'izao tenue an'izao dia tenue civile, olona tsotra izy. Fa rehefa manao ny tenue général azy izy dia misy kitany eo atsorony, alalanao azy hoe olona miavaka izy amin'ny olona rehetra fa manamboninahitra izy. Diky fa le fahefan'Andriamanitra natao tao amin'i Jesosy Kristy tsy ho anazy fa ho anao. Andriamanitra zany ny saina fanapahana ho amin'ny fiangonana, dia zao ny ahatonga n'ilay fanapahana ho maro toerana ho anatinao. Miavana amin'Andriamanitra ianao, miray amin'i Jesosy Kristy ianao, miombona sy manome lanja ny famonjeny ianao. Rehefa miavana amin'i Jesosy ianao ary tafatoetra ho anatinao ny famonjeny, manana azy ianao, dia zao ny zavatra mitranga. Le fanapahana iny nataony ho an'ny fiangonana, ny ahatonga anao hijoro hoekeny zavatra rehetra. Enoy amin'izay, enoy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Zao zavatra ary rehetra zao, zao zavatra ary ny voary rehetra. Amin'ny Romana 9:7. Dia miandry ny voary rehetra mandrak'androany ka maniry fatratra ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Dikan'izay ny tanjon'Andriamanitra ny ahatonga anao ho zanany, anana ny fanapahany amin'ny fandraisana ho an'i Jesosy rehefa tonga fiangonan'Andriamanitra ianao. Ny fiangonan'Andriamanitra dia ianao ilay tempoly itoeran'ny fanahany. Tonga zanany manana ny fanapahany, natsangany ho tonga zanak'Andriamanitra. Io zanak'Andriamanitra io ny ahalalana azy dia zao ny alalana fa zanak'Andriamanitra ianao. Ny zanak'Andriamanitra dia izay olona manaiky ho tarihy ny fanan'Andriamanitra. Tsy mandeha amin'ny herin'ny sainy, tsy mandeha amin'ny herin'ny sandriny, tsy mitoky amin'ny maha-olo mampahory ianao,
fa tsy miandry anao dia satria mbola tsy feno ny fipetra-pijoronao amin'ny mazanak'Andriamanitra anao. Zany no anairako anao ao anatin'izao andro krismasy zao, miverena amin'Andriamanitra ianao. Raisy Jesosy ny tombom-pamonjy ny fiainanao manokana. Avelao izy anjaka ao anatinao, avelao ny fanapahany amena ao anatinao. Fa rehefa feno ny fanapahany, rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao, dia ho hitanao fa malalaka ao am-pon'Andriamanitra ny fahafahanao misitraka ny heriny atonga ny zavatra rehetra hiandry anao fa tsy hampiandry anao. Enoina enoy raha ny tokony izy zany, rehefa tena authentique, tena izy ny fijoroanao mazanak'Andriamanitra anao, dia io fanapahany io mahatonga ny zavatra rehetra ho amorain'Andriamanitra amin'ny fahamarinana anaraka anao. Fa mahatonga ny zavatra rehetra mbola tsy manaraka anao fa mitotototo ohatran'ny jentilisa ihany ianao. Vita ny devolo mamily lalana ny sainao hifantoka amin'ny zavatra rehetra fa tsy hifantoka amin'Andriamanitra. Satria eo am-pelantanan'ny devoly, eo am-pelantanan'ny devoly ny zavatra rehetra zao tontolo zao, eo am-pelantanan'ny devoly. Fa ny voary rehetra kosa nefa dia nataon'Andriamanitra voahomana meloa anaiky sy miandry fa tsy hoe mampiandry, miandry ny fisehoany zanak'Andriamanitra. Ianao rehefa nandrain'i Jesosy dia lasa zanak'Andriamanitra. Ianao rehefa tena ao amin'i Jesosy sy manao ny sitrapony dia nomeny ao anatinao ny fanapahany mba hahafahan'Andriamanitra maneho anao fa zanany ianao, dia le voary rehetra no mibaikoan'Andriamanitra. Tsy noho ny sitrapony le voary fa noho ny sitrapony le mpahary mampanaiky azy. Fa ny fotoana isehonao satria ianao le manaiky ho tarihiny fanahy, ianao le tsy manao ambany zavatra amin'ny fiainam-pahamasinana, ianao le mandeha amin'ny fahamarinana, ianao le matahotra an'Andriamanitra, ianao le fa nilikiliky ny olona rehefa tsy manao izay ataony satria mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Toy izy Andriamanitra, reny olony ireny ny tadiavy ny voary rehetra, miandro mihitsy ny voary rehetra ny anehoana ny reny olony ireny. Dia zao ny zavatra mitranga fa manomboka mijoro ianao satria tena miaina amin'ny tena izy fa tsy saritsariny. Dia za mitsotra aminao fa eto amin'ijoro amin'ny mampanombony Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa raha tena mifonao ny fanoloran-tenanao ary manaiky ianao hanao ny asan'Andriamanitra, tena ho mpanompon'Andriamanitra marina, dia manomboka ho asehon'Andriamanitra aminao fa ho ampiasainy ny fisianao io ho fanehoana ny fanatrehany, ho fanehoana ny fanatrehany. Ary zay ty taony ty zao ny lazain'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ny teny tamiko Andriamanitra, ty taony ty dia taona ananan'i Jesosy faniriana sy etaeta ho anao zanak'Andriamanitra io, hoe ampiasa hony izy ny fisianao ho fantso-panehoana ny fanatrehany. Ahoana ny tonga n'izany zavatra izany ho tanteraka? Militsika rehetra tena miverina amin'ny filazantsara marina. Manaiky tsika ny iaina ao anaty fiovam-po tsy misy kilema na fiatsaram-belatsia ao anatren'Andriamanitra. Ny disponibilité na ny fahafahana omenao an'Andriamanitra, ny fiainanao an'Andriamanitra, ny atonga an'Andriamanitra atoato zao ny zavatra hitranga. Satria ianao tsy ho lany andro hijery hoe amin'ny fomba ahoana ny fomba iesan'Andriamanitra sy ampiasan'Andriamanitra anao, fa le fanapahany ao anatinao satria zanany ianao, ny atonga azy azo aina anelanelana anao amin'izay problème tsy vitanao. Enoy le izy, enoy kely le izy. Mba fantatrao ve fa ao amin'ny Salamo 4:107 dia ny ranomasina ny nahita dia ny zara roa rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 4:107 dia dingantsika amin'ny 7. Zao ny zavatra nisy rehefa teo moron-dranomasina mena Moizy, tsy hitany ny atao fa nitoloko izy, androso ranomasina hiembotra Egiptianina andringana. Dia zao ny zavatra nitranga, verevitra Moizy hoe inona no ataoko? Androso asa hiembotra, dosa izy Andriamanitra lazao ny zanak'Israely mba androso. Vao nandroso ny zanak'Israely na enga ny tena ny zara roa ny ranomasina dia gaga. Ny Salamo 4:100 milaza hozy izy hoe fa maninona ianao ranomasina, fa maninona ianao ny miorika ranomasina. Ao amin'ny Salamo 4:107 nefa kitsika vetivety zao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy ho asesika kely le izy. Salamo 4:107 ny ranomasina nahita
lasa manana maso ny ranomasina nahita nioroko Jordana 14 ny tendrombohitra dia mifaly avanja tahaka ny ondrolahy ary ny avoana tahaka ny zanak'ondry 15 manontany tena ny olona inona nga mahazo anao ranomasina mandositra ianao ary ianao ry Jordana ny miorika ianao 19 ary ianareo ry tendrombohitra no mifaly avanja tahaka ny ondrolahy ary ianareo ry avoana ny tahaka ny zanak'ondry manontany tena daholo ny rehetra 17 amin'izay valio jereo ny valiny miororoa eo anatrehan'ny tomporotany dia eo anatrehan'Andriamanitra Jakoba dia jerenareo ane samy manontany tena na Moizy aza ndatahatra hoe fa inona ny zavatra mitranga fa rehefa présent fanatrehan'Andriamanitra dia zao lasa ny ranomasina ny nanamasona hita fa manotrona Andriamanitra dia ozy izy ny ranomasina hoe tonga saina hoe andao mena lalana ry zareo fa io Andriamanitra zao zany ny tombontsoanao tsy ianao le olona mananositra ho ampiasaina mana olana fa ianao mananositra voninahitra ho an'Andriamanitra fa mifiditsy ny antso anao Andriamanitra fa ianao le olona mitondra ny fanotrona an'Andriamanitra miatrika ny adiny dikan'izay tsy lany andro ianao miatake problème tsy lany andro ianao manokatra ranomasina mena fa ny ranomasina ny mahita dia manome lalana anao satria tsy ianao no hitany rehefa zanak'Andriamanitra ianao zay le hoe ny voary rehetra miandry ny fijoroanao miandry ny fijoroanao ka eto ny problème ianao tsy mety mijoro mahatonga ny voary miziriziry fa rehefa tena manaiky eo am-ponao ianao ijoro an'Andriamanitra dia ny voary mahita n'Andriamanitra amin'ny alalanao dia manome lalana anao izy zany hoe ho amorain'Andriamanitra ny fahasarotana rehetra rehefa manaiky ianao ijoro amazanak'Andriamanitra anao tsy mareteka ao n'Andriamanitra tsy mareteka ao n'Andriamanitra halleloia tiako fantatra ao fa sary-piaro amin'izany Andriamanitra ny tena tiany izy velona ao anatinao ary Andriamanitra te hitanao tahaka ny fahitany an' Jesosy zanany rehefa manaiky ianao zanak'Andriamanitra mora tarihana ny voary rehetra ny miandry anao fa raha vo ianao ny tsy mijoro ho zanak'Andriamanitra fa te ho zanak'Andriamanitra dia ny voary rehetra ampitotototo anao satria misy le anankiray manam-pahefana amily lalina ny fifantohanao ao ambadimbadika kely ao tsy ampifantoka anao amin'ilay programa noho izany rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao ka manaiky miangavy anareo mba enoy ty afatra ity ao anatin'ity afatry ny fanampahana voalohany ity enoy zao ny zavatra angatahako aminao aza miasa saina hoe mafy ny zavatra lalovanao fa miasa saina raha mbola tsy tanteraka ny fiombonanao amin'Andriamanitra fa rehefa tsara ny fiombonanao sy firaisanao amin'Andriamanitra ka mijoro ao mazanak'Andriamanitra anao ianao reo fahasarotana heverinao fa mampiotikodina anao lasa baikon'Andriamanitra anaiky anao mialohan'ny fotoana isehonao diky fa ho amorain'Andriamanitra amin'ny fahasarotana rehetra rehefa amorainao ny fonao ho tarihan'Andriamanitra sy aina araka ny sitrapony miankina aminao le izy fa tsy miankina amin'Andriamanitra le izy averiko miankina aminao le izy fa tsy miankina amin'Andriamanitra le izy rehefa teraka Jesosy ny fisehon'ny fanapahany dia zao endrika anankiray faharoa mpiandrondrona hita azy voalohany dikan'izay Andriamanitra nakany amin'ny toerana tsy dia mahafinaritra loatra any amin'ilay tanàna tena ambanivohitra any amin'ilay toerana misy ny fanilikiliky ny olona fa rehefa teraka tao amin'ny tranomby Jesosy tsy misy karazana asa voatanisa foana isa-taona ankoatra ny fiandrasan'ondry satria isaky nisokatra amin'ny baiboly dia mpiandrondry foana andresantsika mandrakandroany teraka Jesosy tao an-tranomby dia any zay ny lasa tsy anjery nahatra ny États-Unis na iza na iza ny antony dia tsotra nidina teo amin'ilay toerany fanilika Andriamanitra mba homena voninahitra eo amin'ilay toerana tsinitsinina ny mahaizy azy amin'ny fahalehibiazany inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina mety mieritreritra ianao tonga eto androany fa krismasy ho anao ty andro androany ity mety misy olona misaina fa ny zavatra nataonao dia be no mitsara sy miteny ratsy ianao satria tsy mendrika ianao fanilika fiteny ratsy fa nakoran'ny olona fa teteny aminao Jesosy Kristy tsy tany anaty palais rehefa tonga fa Jesosy Kristy teny an-tranomby izy nitonga ndiky fa le fanilika mihitsy ny tiany homena voninahitra alefa atao tsinitsinina mihitsy ny tiany atsangana zany Mesia atsika halleluia ka ny fanatrehany eo amin'ny fiainatsika ny fanantenana amin'ny voninahitra isika dia nataon'Andriamanitra anapaka ao amin'ny Kristy miaraka amin'i Jesosy Kristy ary ny fahefany tanteraka no antsaka ao anatisika
atonga ny toe-potsika ny feno fitiavana sy fanetretena. Rehefa eo Jesosy ka manjaka ao anatinao izy dia lasa fiainanao ny fiainany ary lasa izy no hita amin'ny alalanao. Mahazo aina izy mampiasa anao. Faharoa, izy mimpanolotsaina. Andriamanitra mimpanolotsaina tsara indrindra. Midika fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ao anaty ady aza mikoropaka izany. Ameko conseil kely ianao androany fa zay le Krismasy mpanolotsaina izy. Aza mikoropaka. Fa inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina? Ny échec indraindray, raha sendra hoe misy fararana, misy zavatra tsy mahomby eo amin'ny fiainanao, tsy eo akory ny toerana efananao fa are io. Tsy terminus io fa are. Tsy mahare teka ao an'Andriamanitra. Tsy terminus io fa are. Zavatra lalovana io fa tsy eo ny efaranao. Ka amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra no mitondra sy mamily lalana anao ho any amin'ny programany. Dia tao tsika isainy hiana mpivavaka. Averiko foana, hiana mpivavaka. Penina hiana maman Samuel fa penina rafivaviny tsy mpivavaka. Vadiny lehilahy anankiray izy miravavy ireo Samuel voalohany toko voalohany manoko amin'ny voalohany ka hatramin'ny 9:1. Dia le vehivavy le tsy mivavaka indray nahazo taranaka 10 mirahalahy be zao ny zanaky penina io. Ary efa 10 ny zanaky penina fa mbola tsy niainga akory ny zanaky ana. Mbola tsisy. Fa nahavariana ny Baiboly milaza fa Jehova no namomba ny ana. Jehova nivavahany ana. Nefa Jehova namomba ny ana. Penina sady tsy mivavaka nefa mananjanaka 10. Ohatra manontany tena ihany ana hoe fa maninona ny zavatra ohatr'izany, ny zavatra misy za mivavaka fa ry tsy mivavaka. Raha jerena amin'ny zavatra hita maso zany dia ohatrany hoe tsy tokony hivavaka zany ihana satria ny tsy mivavaka indray raha mahazo mihoatra no mivavaka. Fa ny zavatra tsy fantatra ao dia zao. Andriamanitra mihitsy nefa namomba ny ana aloha. Fa tsy hoe akory asany devoly le izy ary voasoratra anaty Baiboly zany. Fa inona ny tanjon'Andriamanitra? Hitanao, Andriamanitra rehefa hanome grand prophète dia zao tsy olokolopona nomen'Andriamanitra an'le izy. Ary matetika ny grand prophète ao anaty Baiboly tsy any amin'ny faharalahy fa tsy maintsy lamatoa. Dia zao ny zavatra nisy. Hiana tsy miteraka ity zany nataon'Andriamanitra momba. Kay fitiavana le izy fa tsy hoe fahakalana. Fa hiana tsy nahatakatra. Fa tao anatin'le pression na momba azy sy le teny ratsy natao penina nanery any ana hivavaka bebe kokoa. Te hiteny aminao aza avelan'ny circonstance sy ny fahasarotana mahatonga ny lohalikao tsy hiforotra na tonga mivavanao any metsina an'Andriamanitra. Fa na mifanohatra amin'ny lalana eritreretin'ny sainao aza ny zavatra mitranga vao mahay mandoli mitadiavan'Andriamanitra fa tsy fahavalo ny fiainanao izy fa rehefa nametraka eo am-pelantanan'ny Ray aman-dreny ianao dia manana lalina sy fihevitreveranao izy tsy hitondra loza fa fiadanana. Dia inona ny zavatra mitranga? Lasy ana mivavaka dia zao no nataony tom-piangonana. Dia izy le mpaminany ely ny anarany. Vakeo ny tantarany Samuel voalohany toko voalohany. Madama ozy izy. Ahoana tompoko ozy izy ihany. Tsy toerana fisotroana tao kato. Mivoa tao ianao. Eritrereto vehivavy efa mahazo ao an-trano amin'ny rafivaviny. Tonga any am-piangonana koa mbola mahazo amin'ny profety voendrikendrika koa misotro toka. Raha ohatra zany ny anarany ana hoe raha mora miakatrana dia mitsotra aminareo fa nahazo raharaha amin'izay elo hoe ianao koa ve profety dia zany ny zavatra ataonao. Fa zao n'izy sanatria amin'ny ana no hiteniteny foana satria teo am-pivavahana no nahatongavan'le teny maharary. Dia ozy izy ihana hoe tsy tompoko ozy izy fa mivavaka mandoatra ny atao-poko ao anatren'Andriamanitra. Ay ve? Dia ozy izy elo hoe omen'Andriamanitra anao izay rin'ny fonao. Dia inona ny zavatra niteneniny ihana? Raha omenao zazalahy amin'izay Andriamanitra dia omeko anao ohatra ny tsy teo Andriamanitra. Ka i Andriamanitra zany miandry ny vavakiana hifanaraka amin'ny programan'ny Samuel any an-danitra ampidinan'Andriamanitra azy ao anaty kibony. Fa tsy omen'Andriamanitra tsy amin'ny fotoana le fa eritrereto hoe tsy nanao an'izany veo zany ana. Fa tonga aloha Samuel nafoiny ve? Tsy nafoiny. Tsy nafoiny zany. Fa tonga dia nitehirizina ohatranao tiany zanakao. Fa rehefa mafy ny pression nanomboka nisokatra mivavaniana amin'izay raha omenao eo za omenao zanaka omeko mpaminany ianao. Toy izy Andriamanitra hoe vity zany marché conclu. Toy izy Andriamanitra omeko le tadiavinao satria ny fonao mihevitra izay tadiaviko. Enoy ty fahamarinany ity. Teo amin'izay tonga amin'izay zay nandrasany ala any 70 taonany 10 ny zanaky penina vao niteraka any. Ninonino
inona amin'ity taona ity zavatra ohatry ny maharitra be tsy mbola hitanao hatramin'izay. Mety mampitoloky kely anao indraindray, mety mampanongo tena anao indraindray, ohatry ny efa nandeha ny herintaona, nandeha ny roa taona mbola tsy hitanao ihany le izy. Krismasy ohatr'izao vehivavy Virginia aza ny nampiterahan'Andriamanitra rehefa ao anaty programany. Iana efa nadonoina, nefa nomen'Andriamanitra Samuel ihany rehefa nanomboka nanokatra ny fona an'Andriamanitra. Sokafo an'Andriamanitra fotsiny ny fonao, dia raiso ny anjaranao amin'ity takarivo ity amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Somary eteka ao an'Andriamanitra, somary orakorako ny olona mino aza tsoa ny fotoana moa e. Ny fotoana ne an'Andriamanitra fa Andriamanitra mandrakizay izy tsy malala fotoana e. Noho izany aza terena ra-potoana izy fa mino fotsiny fa omeny amin'ny fotoana le izy. Ko maninona mora ohatra ka nome azy izy dia amin'ity taona ity anao mba mitsaika e. Somary eteka ao an'Andriamanitra. Aleluia! Ataovy aleluia ao an'Andriamanitra. Ka androany marana mba raiso ny tolotsaina tsy takatry ny sainao azy. Fa tsy ao anatin'ny fahaverezan-kevitra itsika niteny hoe Andriamanitra tena raraka amin'izay vitatreo ny amiko. Non. Are io fa tsy terminus. Avy aloha Andriamanitra amin'ny valiteny fa tsy mbola tompony teny farany io problème io fa izy ny tompony teny farany. Fahatelo ny fiantsoana azy koa dia hoe admirable. Aleluia, Mateo 10. Voateraka Jesosy tonga mamaky ny akohaka. Tontolo antsika eritreritra Jesosy taizany no teraka tany an-tranomby. Dia eritrereto hoe olona telo manam-pahendrena be zao tonga tany an-tranomby, nitondra volamena, nitondra rano zava-manitra, nitondra inona moa le anankiray? Miora, zava-manitra. Netin'le izy ho any amin'i Jesosy lafo vidy mba fantatrao ve? Ny valeur anao tsy miankina amin'ny toerana misy anao. Mety mieritreritra ianao fisokona toerana faran'izay ratsy ny misy anao androany. Fa rehefa ao Jesosy, tonga ao ny fahitapity. Amen. Toerana tsy tokony andehanany maky ny lasa nandehanany satria tsy tiany no ao. Tsy omby eny mivanginy tao e. Te hiteny aminao fa tsy toerana ny vangin'ny olona fa olona. Ary rehefa olona ny vangin'ny olona, le manakajy ao no omem-boninahitra. Raha zay ianao tsy misalasala ny anapa-kevitra androany andray an'i Jesosy marina eo amin'ny fiainako. Satria raha olona ny an-tranomby aza nisy ny ankohaka nitondra fanatitra ho azy, tonga n'Andriamanitra tsy hita ny toerana sy ny adresy misy ny tranonao sy ny fiainanao, manana antoka fotsiny. Fa raha maky aza ny akohaka tamin'ny tompo tany an-tranomby, tsy ny tranomby izy zao fa ao anatin'ny fonao. Meo voninahitra fotsiny izy eo amin'ilay toeram-boninahitra ananany ao anatinao fa tsy maintsy ho avy ny tsy mbadia ny zavatra rehetra anomezana voninahitra azy amin'ity Krismasy ity. Tonga ny volamena, tonga ny zava-manitra, tonga ny miora rehefa mifiainanao Jesosy. Tsy katsahana izy fa mitady ny adresinao. Tonga iaiky ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona misy an' Jesosy ny zavatra rehetra. Na ny amin'ny toerana ratsy azy dia misy mpamangy rehefa ao Jesosy. Nataon'Andriamanitra ho famille admirable koa manomboka amin'ity androany ity ny famille anareo menakavy io. Ary ny asanao koa ataon'Andriamanitra ho asa admirable koa. Ary omen'Andriamanitra koa ianao vady admirable. Omen'Andriamanitra zana. Tsy mahareteka ao anazy. Halleluja. Ny anankiray tonga eo amin'ny faharatsianao Jesosy. Ary manovy zany izy ho lasa toeram-piankofana feno voninahitra anomezany maro voninahitra ny anarany. Eo amin'io faharatsiana io izy no midina manovanao. Inona le fiovam-po? Ratsy ianao teo aloha fa tsara ianao aorian'ny fandalovana. Mety mpangalatra ianao teo aloha fa olo marina ianao aorian'ny fandalovana. Mety olona be fianona ianao teo aloha fa be fitiavana ianao, rapakaly ianao, mpamindra fo ianao. Rehefa aorian'ny fahatongavan'i Jesosy misy zavatra miova. Ragazzi marete kavan'Andriamanitra. Aleluia. Ary io tsy hevitra navilavitra any aza vitan'Andriamanitra mitondra azy eo aminao. Ka io tsisy resaka tsony hoe etsoko mihitsy aloha le fitahina mba ho avy. Non. Ataovy maro toerana fotsiny eo am-ponao Jesosy fa Jesosy tsisy ny antso hoe teraka riny mesina tonga dia kitana fotsiny narahany. Lanitra mihitsy zany no mamanga ny tany tonga dia mampahita hoe atsy le adresy. Mba fantatrao ve?
tokony anao tsy eny tanan'ny olona fa zay anjaranao dia napera tanan'Andriamanitra ary na te ho jamba tsy hitanao azy zay tokony hamangy ny tokantranonao Andriamanitra anokatra ny maso ny alala fa tsy maintsy tonga any amin'izay toerana misy anao zay anjaranao mandritra nyity taon'ity ray somy anaran'i Jesosy. Halleluja. Secret atataovatra ny tananao fiovampo avereny fiovampo. Halleluja. Izy ny tompony voary rehetra. Zany na tonga amin'ny fanapahana ataony ao anatinao. Zany na tonga azy ho mpanolotsaina. Na tonga azy ho mpapahita fity. Zanaka dia mananjovandovany rainy. Raiso ny anjaranao avy amin'ny rainao. Eo amin'ny faefatra dia misy soratra indray hoe rainy mandrakizay. Ty tena nandonany foko ty tenin'i Jesosy ty. Mila mijoro ianao mifatokina fa rainao mandrakizay izy. Reseo lahatra ny fonao fa izy le ray tokana teny ilainao eto ambonin'ny tany. Ny mahasamy hafa azy amin'ny ray, ny ray sy ny hoe patronao dia miseho amina niveau na intimité. Raha piasa ianao dia tsy manana intimité amin'ny patronao zany, fa raha zanaka ianao dia manana intimité amin'ny rainao. Zanaka samy hiditra mora foana ao an-tranon'ny rainy. Tsy piasa Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Ary ianao koa tsy nataony hoe piasany na mpanompony fa nataony ho zanaka manompo azy. Rehefa miditra ao an-tranony zanany rainy ka mahita hoe rovotra ny lamba ao an-trano dia hoentiny iny na tsy mera amin'ilay zanany azy dia soloany vaovao iny raha hariva. Ka ny intimité ny tena zavatra sarobidy indrindra satria rehefa iray fo amin'Andriamanitra isika dia miaina ny fikarakarany na dia tsy mitaraina aminy aza manoloana an'izay zavatra mbola mety hoe tsy tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Ny patronao tsy voatery halala ny zavatra misy any an-tranonao sy ny zavatra iainanao manokana, fa ny rainao afaka miditra sehatra mamantatra ny momba ny fiainanao iray manontolo ary malahelo anao izy satria zanany ianao. Jesosy tena tiantsika iray manontolo ary tena tiantsika amin'ny fotsika izy. Rehefa hita amin'ny favery ianao dia niala tao an-danitra izy nidina hamonjy ianao. Ary zany natonga azy any an-tranon'omby nidiny naka ny endriky ny olona nanaiky ho zaza vao lehibe. Feno fitiavana io dadantsika io ary izy no miteraka antsika androany. Amen. Tadio fa ianao tsy rery, izy ny laza tsy amelanareo hokamboty akaty aminareo Ary teo amin'ny azo fijaliany Jesosy nandony vidiny zany nataony hatramin'ny farany zany ny aretany mba tonga anao hananantoka fiainana tsara lavitra sy fiainana mandrakizay miaraka aminy. Eritrereto ity fahamarinany ity. Ka i Andriamanitra ray tsy nandao azy mandrapatonga amin'ny fotoana ialany aina. Teo amin'ny croix alohan'ny ialany aina ny ray vao ao anaty ady miaraka aminao izy fa tsy rery ianao. Ary natonga ny ray nandeha dia zao ampiavana an Jesosy izy amin'izao tontolo zao. Fizy dia miara-miaritra amin'ny zanany. Ary tiako fantatrao ho an'ny tanora rehetra zay tonga eto, ho antsika tsiray avy zay tonga eto mba henoy kely ty afatra ity. Jesosy ny ray ny mandrakizay, tsy ray fotsiny izy fa ray mandrakizay. Ty fanoarany ty lazainy Jesosy nahatonga saina sy nalatsaka ny ranomasoko. Ozy izy ny ray niteraka anao, ozy izy rahanao, fa tsy voatery ho eo amin'ny fotoana ilanao eto ambonin'ny tany. No zany tsy ny fotoana rehetra iainanao eto an-tany dia ahitanao ny dadanao aranofo. Dia mbalazao amin'ny olona zao afatra zao izy izy. Za no ray ny mandrakizay hoy Jesosy. Ndiky fa fonombola tsy tao amboaka ianao nefa hitany. Tamin'ny fotoana nahaterahanao tsy fantatrao akory izay akanjo nitafianao voalohany fa izy nefa nahitanao. Izy ny akompane sy miaraka aminao mandritry ny androm-piainanao eto ambonin'ny tany. Ary izy rery koa ny tsenanao amin'ny fotoana ilanao eto. Raiso opportunité izarana ny mandrakizay ray any izy fa tsy maro. Jesosy avy any Nazareta no anaratra. Halleluja. Halleluja. Tiako fantatsika fa zany ny dadantsika. Zao ny lazainy. Indro ombanao mandrakariva mba raha-patonga ny fataperany zao tontolo zao. Eo foana izy. Zao hoe tsy amelana hokamboty akaty aminao. Izy zao hoe tsy amelana hokamboty akaty aminao. Zany ny atao hoe ray. Zany ny atao hoe ray be fitiavana. Ainy manana ny ankonany.
ao anaty ady izy miteny ary mitapiratra lavitra mitao vovonana ny andronao zanako a na dia sendra manjombona kely io azy azakivy mo fa mitrakay ho tonga ny ray tahaka ny ano maraina amen ka miaraka amin'i jesosy tsara lavitra foana ny zavatra rehetra miaraka amin'i jesosy mety foana ny zavatra rehetra na tsy voatery ety aminao androany azy omeo voninahitra fotsiny izy fa ny zavatra rehetra izay mitrangy ao dia ataon'Andriamanitra iara-iasa ahasozy ety azy lazaiko tamin'ny maraina petera tao anaty lakana nandritry ny alina tsy nahita trondro lasa ny mandra-paraina ny andro dia nanontany tena efa maninona ka petera ny tsy nahazo trondro mihitsy mandra-paraina ny andro dia voly ve ny tsy nampahazo trondro anazy Andriamanitra satria raha feny trondro ny lakany tsisy idiran'i Jesosy ny maraina fa ny Andriamanitra tsy nahazo izy tamin'ny fisasarany mba afaka indray an'i Jesosy ary ina ny fiafarany discussion Jesosy petera le petera mpanarato trondro lasa petera mpanarato olona misy promotion zany hoe ny fahatongavan'i Jesosy tonga fiainan'i petera anova azy ho any amin'ny anjara voatendriny ny an'i petera trondro ny tanjony ny an'i Jesosy petera ny tanjony fataro ary ty fahamarinany ty aza maiky ny anokatra mason'Andriamanitra ijery zay manjoanao fa valio ny antson'Andriamanitra feo-pijerevana anao izy raha tsy mareteka zorakoraka ao an'Andriamanitra halleluja halleluja rehefa n'Andriamanitra ianao dia fiainanao ny fiarovany ary izy manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra manam-pahefana amin'ny voary rehetra izy anana ny fahefana ny rivotra anana ny fahefana ny kintana anana ny fahefana zao rehetra zao ary tsy tonga teo amin'ny fiainanao ho dadatoanao fa tonga izy ho rainao Jesosy tsy dadatoantsika raintsika izy mbola tsy mety io zavatra mitrangy io ve ozy ianao hatramin'izay fa ndaontsika iny fa mety io amin'izay satria miaraka ianao eo amintsika izy sady miaraka amintsika ary rehefa ao anatintsika izy dia tadidio zany natao fiainam-pahasambarana ambony indrindra eto ambonin'ny tany amara-parana fa izy natao hoe Andriamanitra mahery manana ny eritseto-aina izy mihoatra lavitra nozy azonao saina severina maro mitranga tsy vita amin'ny fanafody vola fahefana fahaizan'olombelona fa Andriamanitra mihoatra noho izany rehetrarehetra izany Andriamanitra man tsy spécialiste azam-panina izy hoe spécialiste mpanova fiainana non créateur izy mpamorona noho izany izy tsy eo amin'ny limitin'ny olona voafetra fa izy no limite tsy azo ferana izy amin'ny fahaizany sy ny fahalalana mba manontany olona maromaro anaty baiboly mamaky tenin'Andriamanitra anaty baiboly fa betsaka ny olona ny aina sy ny sitraka ny maha-Andriamanitra tsy voafetra azy ndiky fa ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia tokony anatsika antoka ao anatin'ny fo fa izy dia Andriamanitra mahery ambony mahery tout puissant halleluja ny anarany no andolehan'ny lohalika rehetra amin'ny anarany ny anovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary farany izy no andrian'ny fiadanana mpizara fiadanana Jesosy ny fiadanana dia mampitoetra anao amin'ny fitsarana tanteraka hitondratsika amin'ny fiadanana izy ao amin'ny tokantrano misy ianao io ao amin'ny asa mandraharahanao eo amin'ny vie de couple anareo mivady dia taddio fa velona Jesosy le andriny fiadanany atsapa ny fahaveloma ny fanamasinao amponao ianao rehefa eo Andriamanitra jereo Jesosy Kristy efa feno rano saikidobo ny lakana tao izy rehefa feno rano ny lakana dia miletika fotsiny fa rehefa teo Jesosy nefa feno rano ny lakana tsy niletika satria voazony le lakana tsy letika satria ny voasoratra tsy ho maty an-drano izy fa mifatseno amin'ny azo fijaliana misy zavatra tsy azonao dikan'izay eo amin'ny toerana misy azy misy contrôle miangavy ianao mety ohatry ny efa mafy be ny zavatra trena fa aza mipanika aza mamotsy zany aza makany amin'ny mpanompo sampy zany mitoera tsara ao amin'i Jesosy fa raha sampy tokony hiletika azy rehefa tao izy sy niletika tehiteny aminao fa tsy mbola difotra zany akory ny fiainanao na mafy aza ny zavatra lalovanao omeo voninahitra Andriamanitra fa panao lalana izy halleluja izy no andria amin'ny fiadanana amen mba antan'io Daniel natakatra an'io dia jereo tsara raha voamponao fiombonana amin'Andriamanitra
tena ampivavaka ianao mame voninahitrin'andriamanitra eno ity famarinana ity olona andeha antsipy any andavaky ny liona mampahery mpanjakana anao sonia andeha anipy azy tsisy toeranao amin'ny fakisitinana mihitsy tsy fiadiana ho anao raha tena feno Andriamanitra ny eo anatinao mba antanio Daniela nefa Daniela raha mbola tsy tonga akory Jesosy ozy izy le mpanjaka Daniela ao ve ianao tsy tezitra akory izy mampoina ny mpanjaka mionona ry mpanjaka aza taitra fa ny Andriamanitra ny velole amen na tsy mpitondavaky ny liona izy jerijereny liona fotsiny satria nahoana le ndriny fiadanana nefa nampitony fony melohan'ny fotoana ny pazana azy ny problème raha ho anaty ady ianao no mipaniky dia zay vao tena vobe ny fiarahantsika fa na mbola mijoro ianao anaty fatokina na mafy tahaka ninona aza ny adetrenao natao andalo zany fa tsy misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao mba fantatry io fa zava-mahafatany eno sotrony fa tsy hampaninona anao zany rehefa mino an Jesosy ianao dikan'izay ny contrôle amin'ny fifehezana anafoanan'Andriamanitra ny heriny zay zavatra rehetra mitady andingananao eo ampelantanany manana ianao fiadanana fa velona Jesosy tsy maharety eka ao an'Andriamanitra halleloia fanga zany ihany mba nytanio Sadraka Mesaka sy Abednego tsy nakaiza akory le afo fa mivoaka velona ihany izy telo amin'ny rahalahy avy ao anaty laforo aza matahotra ianao fa tsy ho dobo zany ny fiainanao afaka ny ho tsara lavitra io manomboka amin'ity Noël mahagaga ity Krismasy mahagaga Krismasy feno voninahitra hijoron'Andriamanitra ho anisam-piankonana raha ohatra misy zavatra na etaeta nandritry ny taona mbola tsy tanteraka aza velo sakana fa tsy fanantena ny zavatra koa ny anompotsika azy manao voatra ny ana na mafy aza ny lalovana misitsika foa ny ana isan'andro rehefa tena tsy zakantsony lasa izy mandoalika fa tsy mbola ny abandonina an'Andriamanitra zany izy hoe avelako amin'izay zany fivavahana zany zao foana koa ve ny manjo ahy tsy nijoro izy natoky izy nandeha izy mandra-patanteraka izay fikasan'Andriamanitra ho azy eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao ry Jona nety nisy fanapa-kevitra diso no natonga anao any Tarsisy fa zao tadidio manomana hazan-drano itelinanao Andriamanitra ka raha manaiky ianao ny ovafo ao kibony hazan-drano anome voninahitra azy dia ho bakian'Andriamanitra ny hazan-drano ho moyen de transport hitondranao any amin'ny destination finale tsy maninona fa le problème ihany mibaiko Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra le olana mihitsy mibaiko io lasa le olana indray mitondra vahaolana nareo hoe tsy mahita an'izany fa misy karazan'olona ao anatin'ny olana ao anatin'le olana ihany mivahan'Andriamanitra le izy satria ianao tsy mifantoka amin'le olana fa ianao mifantoka amin'Andriamanitra ty taony tao ny fantoanao amin'Andriamanitra dia ozy izy Jesosy raha vitanareo tsara no mijoro sy miaina ao anatin'ity fahamarinana ity iaintsika fiainam-pifoazana tsy hoe tao-pifoazana fa fiainam-pifoazana raha vitantsika no mijoro miaina amin'ny fiainam-pifoazana manana an'izao toe-po zao fiangonana tsy misy pentina na fiketronana miandro ny mpapakatra zany ty taony ity tsy fantatsika na ho raha riva le izy dia raha-pitso maraina na rehefa velo izy fa ny zavatra fantatsika dia zao no rehefa ny mpamantarana efa miseho alalàna ny fahakekezan'ny fiverenan'i Jesosy dia mioronsika amin'ny fahatokina fa Andriamanitra tsy hanarentsika nafoentsika mandrakizay androsika amin'ny fo feno fahatokina anaraka an'Andriamanitra hijoro an'Andriamanitra anao ny sitrapon'Andriamanitra aro an'Andriamanitra hatramin'ny farany raha ianao zay olo zay tikanao tanana mafe ho an'Andriamanitra halleloia noho izany tompoko lasy tompoko vavy mifarana ny teny fa ny fety mitoy mino andro any fa voarainao ny tenin'Andriamanitra anovany ao anatinao ny tenin'Andriamanitra ampijoro anao ny tenin'Andriamanitra ho Krismasy sambatra ho atsika ny Krismasy 2024 halleloia feto anisam-pianakaviana mino fa Jesosy ny teny an'izao manomboka amin'ity taon'ity hoy izy dia ampiasa ny fisianao hitondra ny fanatrehany amen noho izany manomboka hiena ny vavaka ho amin'ny marary manomboka hiena ny fangatahana fitahiana ho anao fa ny présence antsika fotsiny tonga dia mampitranga zavatra be dia be rehefa mety ny toe-ponao amen
dia zao aza misy miketro namoe tsy hoe tsisy tsony zany vavaka ho amin'ny marary afaka manao an'izany foana Andriamanitra fa mieny zany rehefa mety ianao fampaherezana neny fa metratanao amin'ny marary fampaherezana anao amin'ny mpinoana zay le fampahereza ianareo ilaina mifampahery fa tsy hoe miandro mifahatanteranao akory Andriamanitra fa ao anatin'ny fanapahan-kevitry ny ombona amin'Andriamanitra dia ho amorain'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsangany amin'ny toerana misy anao vetivety ary andaontsika hisaotra n'Andriamanitra fotsika manontolo Andriamanitra ray ane tsara indrindra zay ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay noho ny fitiavanao misaotra no famondraponao tao anatin'ny teny fiainana androany anatin'ity Krismasy Mahagaga ity dia nomenao fiainana mahagaga zay iompo-po iompo-tsaina iompo-panahy tanteraka amin'ny sitraponao ao koa vanginao ny tsirairay avy tonga eto amin'ity tolakandro ity Andriamanitra ho ka samy atsapy zay ny alehiben'ny fanatrianao tony zay mitondra ny fonay mahatsiaro fa ny tsara indrindra ho anay dia ny miombona aminao raha misy Jesosy tontolona tsy fahatanterahana mbola mety ny ainanay hatramin'izay ka hatramin'izao mijo zay manantona anao ilay tompo sady mpamonjy anay ny mpamorona sy pahary anay ilay tompon'izao rehetra izao manampahefana eo amin'ny fiainanay manampahefana eo amin'ny fanomponay manampahefana eo amin'ny ankonanay manampahefana eo amin'ny asa mandraranay indrindraindrindra manampahefana amin'ny fanahinay ianao ilay mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana ianao ilay tokana omem-boninahitra mavita manatanteraka ny tsara sy mihoatra amin'ny fiainan'ny olona zay anao na sy mangetaheta ny fahamarinanao aoka amin'izao Krismasy zao fankalazana ny fahatongavanao mba ho marina aminay ny fanapahana avy aminao marina aminay fandriamanitra mahery ianao admirable ianao feno voninahitra ianao ray ny mandrakizay ianao andriny fiadanana ianao Andriamanitra mahery ianao ho anao rery ny fankasitrana mandrakizay kasio ny fiainanay fa ianao ny ray ny mandrakizay ny olombelona rehetra eo amin'ny fiainanay androany fa tsy hoe ho mandrakizay ny olona rehetra nizanizy tombontsoanay ny fahafahanay miriary ny fanasosy mifankaty amin'izay fotoana mbola nomezanao an'izany ho anay tsiray avy Andriamanitra fa ny fotoana anankiray ianao ny laza fa nanray izay niteraka anay aza mety ahita ny ahaterahanay fa tsy voatery ahita ny fialanay eto ambonin'ny tany satria zany tokony fahamarinana avy aminao rehefa misaina zany dia tonga saina ny ao anatina ianao Jesosy tena marina fa kaira misy ny ilainay indrindra eo amin'ny fiainana dia ianao zany mahatonga anay manitsy ny fiainanay tsy miaina ao anaty fahalotom-piainana tsy miaina ao anaty fanafitoana ho an'ny hafa tsy miezaky miaina manao zavatra tsy mety ampalahelina ny ray aman-dreninay na mipiraita-po aminay na manodidina anay satria fantatra efa opportunité ny miaina mba mifankatisy manao zay tsara indrindra satria manana Andriamanitra andrasana pakatra anay fantatra Jesosy fa titakarivo ty fotoana manokana anefana an'izany eto anatrehanao ko androany Jesosy aoka ny tsirairay avy iaina amin'ny fahadiova-po iaina amin'ny fitiavana marina ho an'isa tokantrano iaina amin'ny fampizaram-pahasoavana tena hijoro amin'ny sitraponao tanteraka ampio ny tsirairay avy androany iaina amin'ny fahafenona zany teny zany mba ho Krismasy sambatra ho an'isa mpianakaviana fifamelana ho an'iray sy ny zanaka sy ny reny sy ny zanaka Krismasy mpamelana ho amin'ny mpiraita-po sy ny fianakaviana Krismasy sambatra iainana fiadanana ao anatin'ny mpiara-manompo sy ny mpiray asa fanompona mba tsy ho adininao zahay fa mba hijoro ianao ho lay tokana omem-boninahitra eo amin'ny fiainanay ka ny anaranao rery omem-boninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fofany amin'ny lanitra ny tanao dia manombomy sorazy ny amin'ny hetsika Andriamanitra amin'ny fanotronany amin'ny hetsika Andriamanitra amin'ny fanatrehany laza Jesosy fa moins ny théorie fa plus ny pratika manomboka izao no zany tsika dia natao iaina sy ampiatra ry anara-maso ny fiainantsika manoloanandreo fahamarina ny teny rehetra izay voaraintsika hatramin'izay ka hatramin'izao tia ny fotoana isehon'Andriamanitra amin'ny kery amin'ny fahefana amin'ny famonjena amin'ny fananganana eo amin'ny fiainany zanany aza mitanondrika nankivy naketraka fa ilay velona mandrakizay ny manome antoka anao fa ombanao mandrakariva izy ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao ho an'ilay tokana malala ela indrindra sady tsara indrindra
jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompony ny voninahitra sy ny dera ary ny aja sy ny saotra zay fahazetra amin'ny taloha indrindra kehitriny any mandrakizay amen dia amen ndao tsika ity an-tanina mavy eo any tompo ho amin'ny fitohizany programa antsika manaraka indray orakoraka ho an'Andriamanitra. Alléluia. Iangaviana ny fiara kiagri mitondra ny larana 548 025 mba hanakisaka ny fiara fa misy fiara ivoaka tompoko. Sotra e? Avy hatrany dia iroso amin'ny fanapahana gâteau ary manasa ny pasteur Rodolphe Menakavy raha sika amin'ny hafatanana raha mandrentsika atao trano ary mampiomana ihany koa ao aorianan'izay fanapahana gâteau zay araka ny fanaontsika matetika moa tsika any amin'ny fanatrehana ny manao an'ity atao hoe fiarabanty fa ararontsika amin'ny fotoanandroany satria isaorantsika amin'ny fandaminana dia isy ny fiarabantsika isa tokantrano na isa ambatan'olona ho any zay niomana raha sendra tsy niomana ianao dia tsy tsiny satria zavatra ampitiavana nanaovantsika an'izany isaky ny farantaona toy izao tonga dia atambarantsika androany ny arabantsika azy ireo amin'ny krismasy sy ny fahatongavan'ny taona vaovao satria aorianan'izay dia dia hivavaka ho an'zareo tsika ny amin'ny asa sy ny dia zay miandry any ampitan-dranomasina ampandraketin'ny tompo azy ireo. Krismasy Mahagaga 2024 entovoko tsy tena zavatra betsaka moa momba gâteau fantatsika ny atao gâteau gâteau dia mofomamy namboarina ary tsy tonga dia ohatr'izao fa nisy karazana ingredients sy akora be dia be niaraka namboarina niaraka natambatra mba ho tonga ho amin'izao dingana sy fotoana toy izao na ny fahatongavantsika nataon'izao Krismasy Mahagaga 2024 zao ary dia fahasoavan'Andriamanitra ary ny fahafahantsika mbola miaraka miriary miaraka amin'izao ankonana sy fianakaviana mamitsika tava mainina kosa aloha mbola tafiaraka etsika dia tombontsoa be zany ary avy hatrany dia omeko ny pasteur ny micro dia manapaka ry zareo dia avy eo mandray fitenenina indray dia miarabany zareo indray. Voalohany indrindra aloha fetim-pianakaviana izy ity miangavy ny pasteur sarehetra mba hakity aloha sy ny vadiny mba miazakazaka ity aloha tao molitsika mianakavy miara-miombona ao anatin'ny fanapahana an'izao mofomamy zao voninahitra Andriamanitra. Dao ity an-tanina mafy be ondra pasteur malalatsika orakorake alleluia asiteka ho azajanne ndetsy Jesosy eo anatin'izao Krismasy Mahagaga zao fotoana spesial fotoana manokana iombonanay iraisana isaina nomezana voninahitra anao fa ny fahatanteran'izao fotoana izao dia tsapanay fa ianao ilay Andriamanitra tompom-petiny tokony hiaraka aminay eto hisakafo hitamaso fa nomenao fahafahany zay hanome voninahitra anao nefa tsy navelanao fotsiny amin'izao fa nomenao ny hanina nomenao koa ny sakafo menao ny fifaliana menao ny fiarahana tena mamy be zay akasitrahako anao sotrany amin'reto mpiray tapo mpirahalahy ny fidinao zanakao mpiara-miazakazaka nanomezanao anay fo fitiavana firaisana tanteraka ampo am-panahy aminao atanteraka an'izao fety zao miaraka amin'reto olona sarobidy mpiara-manompo malala vahiny zay nasaina
ao anatin'izao krismasy mahagaga zao. Mino zay fa ao anatin'izao krismasy mahagaga zao dia ny fahamarinany amin'ny teny rehetra izay nyzarena teo dia ho marina eo amin'ny fiainanay. Ary tononoko fa ny filazaony tsara dia tsy teny hainay toriana fotsiny tsy apetraka ao am-bavanay, fa teny fiainana tena ho fiainanay tokoa ho vavolombelona hijoroanay na mitoepona mitoepanana amin'ny ataonay rehetra mba ho voninahitra ao Jesosy Kristy izay ny antsoanay. Eto Jesosy dia averiko ianao ny lehibe indrindra eto, ary ny anaranao no atsangana eto, ny anaranao rery no menay voninahitra eto. Alika rehetra dia andohalika eo anatrehanao, ary ny lela rehetra dia hidera ny anaranao satria ianao ilay izy atraitraiko mandrakizay eo amin'ny fiainam-panompona. Raha mbola misy fotoana omenao ny asa fanompona, ny iraka izay mpanaovinao dia tsy ho voninahitra olombelona niza fa ianao rery Jesosy Kristy mpanjaka, ny mpanjaka sy tompony tompo, manao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Asivy toy vakana kely amin'ny tanana dia mba mifandraytsika ao anatin'ilay izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no andidinan'ity mofo ity ny fahamamiana feno voninahitra, ny fiarahantsika mandritry ny taona ho avy indray, amin'ny fambaboam-panahy sy hatateraka izay sitrapo ilan'Andriamanitra atsika, indrindra ny fiainam-panompontsika miaraka aminy ho araka ny sitrapony mba nytoem-panaraka an'Andriamanitra tanteraka ho voninahitra ny anarany, ny anaran'i Jesosy. Tonono koa izay rehetra hinana amin'ity mofo mamy ity dia izy fiadanana, izy fitsarana, izy fahasambarana, voatahiry ny famonjena, tsenan'i Jesosy any amin'ny raha amin'ny lanitra daholo, voatahiry ny tokantrano sy ny fiainam-panompona ho araka ny sitrapon'Andriamanitra mandra-piaviny, tsy ova ho ratsy zany mihitsy fa ho tsara makany amin'ny tena tsara foana, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Dia araka ilay niteneniko teo zany amangitsika. Efa andro sa vera vedetika nareo? Verena vetivety ary le temps mampiresaka ary dia verina eo nareo ary. Tsika menakavy any reto mbola tsy miala eo nareo menakavy. Tanera. Ah, de para français fa tsy américain. Ça va junior. Ça va senior. Ya, mandra-piomany isa-tokantrano sy ny isa-batan'olona matsiaro rehefa fotoana famangina ohatro zao dia hoe inona indray ary le ho tenenina. Tadidiko aloha tamingama tamin'ilay fotoana vomvangina voalohany nareo maro amin'izareo ireo mbola nitrotrona. Raha zao ireo nitrotrona manapa-damosina tsy mety tsony. Zany hoe misy zavatra miova, misy zavatra memandroso hatrany. Na dia memandroso aza ny taona dia aminay nareo toujours zen. Saika an-tany zao izy moa zoky aminareo telo lahy ohatra ny Alleluia. Ary misy telo miravavy iza no aîné dia iza ny cadette. Ampifaliana ary izy menakavy. Fotoana ohatro zao dia atserovana fa tsy asa fanompona mandegona no natsangan'i Jesosy, fa asa fanompona nametrahana mpanompo tahaka n'Isaia izay niteny hoe ity iraho ary maro anaka be Isaia tonga dia fianaka reto zay sy zaza zay nomenao fa agagana na retsy. Alleluia. Dia tonga izay miaraba satria tenin'Andriamanitra mampianatra ny fahafahantsika mifankaty, mifanaja sy maneho izany. Andro manokana dia ararotiny izao fotoana izao satria fotoana sarobidy rahantsika menakavy manao fety miselebre ny krismasy izay nitenenin'i Jesosy teo. Amin'ny maharay aman-dreny atao trano anareo, amin'ny maharay aman-dreny ampinoana sy ny ankonana au grand complet dia ndreto izay mangataka antsika rehetra mba hitsangana azafady. Ndreto izay zanakareo mpiara-manompo, mpiara-mivavaka, mpiara-miazakazaka, mpiara-miasa, mpiara-manao baolina, mpiara-misakafo. Amen. Reo daholo tsika. Mpiara-manao billard sy mpiaraka amin'ny zavatra be dehibe araka ny sitrapo n'Andriamanitra.
miaraba satria krismasy misimisy no sesy dia androany faly zay fa mbola miriaria velonaina soma tsara miaraka aminay nareo asitsika tiaka mafy tsara ho an'ny tompo zany a vavaka ho anareo zay olomen'andriamanitra tombonandro a ho tahiny jesosy a ho tafitasoiny ankizy a hitrotro atoato alleloia allo amangy aloha vetivety aloha amangy momban'le sy ny fatongavany taona vaovao dia tahin'andriamanitra indrindra mirary soa fahafenoany fitahian'andriamanitra fahafenoany fahasoavany reo fahatsarana rehetra dia miaraka aminareo eo zay a mety manarakaraka endraindray ohatrany karavasina ake hoe ake atikely alleloia fa manaraka dia mahavarina aloha dia manaraka itsiny ento hoe tsy manaraka dia ankasitrahanay n'andriamanitra ny fisianareo ny fiainanay a sady zany aloha ve le zany mihitsy aloha ohatry ny hoe zany mihitsy miandry gâteau tsy haiko hoe sady zany e zay voilà ho tahiny jesosy indrindra nareo a reo taona rehetra mbola omeny tompo raha mbola sy tonga ny mirao alanitra izy dia irinay ho taona feno fahatsarana sy fahasoavana irahantsika mbola manompo sy miazakazaka aneo an'izany hoe mpianatra mifankaty zany tsy le pratika tsy le teoria zafady fa le pratika sain jesosy banjinina manomboka amin'izao célébration zao manarak'izay dia tia amin'ny vavy zay amin'ny alalan'ny temo maro samihafa tia amin'ny fo koa eo manao fo daholo tsika aloha eo zay tsy mahay dia jereo fotsiny ataony tanako fa indrindra matery ao anaty ankio ny valopy za miteny an'ity foana fa na ho avy ary amin'ny fotoana ho avy mily manaraky ary dia dera kely koa ambadika ao mbola hanome foana zay satria tsy mifanananareo na tonga anay mety tsy hanome ndray androany fa ny fampiasan'andriamanitra nareo sy ny fisianareo amin'ny fiainanay a atonga anay atsiaro an'andriamanitra amin'ny lalan'ny fanomezana anareo dia misy latabatra le latabatra igny papastera le fasy dia tonga dia ho atsika zay efa niomana raha sendra tsy niomana ianao a aza manamely tena raha efa niomana ianao dia manasa antsika hanantona tsy kelikely eto ambara-pa amaliny mpanompon'andriamanitra ny ray aman-drentsika ny teny a sy ny afirarintso dia sady tiaka mafitsara ho an'i jesosy tsika efa manana micro ka ianao amin'ny fofeny fankasitrahana no isorako anareo ampitiavana ny amin'ny fahatserovana nay menakavy amin'izao farany taon'izao anatin'ny andro krismasy jesosy niteraka akalazaina zay no mahazo fanomezana tena raha ny tokony ho izy eto izy andray an'izany ho voninahitry ny anarany fa olombelona no nirahany a na ataoko hoe olombelona tsy tanteraka aza dia lasa mijoronareo manome aza sy voninahitra n'andriamanitra amin'ny alalan'ny fisinay mampanompon'andriamanitra eo amin'ny fiainanay eo amin'ny fiainanareo anay sady mariako ihany koa tsy hoe mpanompon'andriamanitra fotsiny fa mpanomponareo ihany koa dia misaotra indrindra ny amin'ny fitiavana misaotra indrindra ny amin'ny fahatserovana andriamanitra ny fiadanana ny ampitombo sy aneo mihoatra trany ny amin'ny fitiavanareo sy ny famafazana izay taonareo eo amin'ny fiainanay ho voninahitra andriamanitra tsy mampaninona raha ohatra ka tsy niomana ianao ho an'izay niomana sy ao anatin'ny fo a dia anomezantsika voninahitra n'andriamanitra izany dia amin'ny fofeny fankasitrahana no andraisanay an'izany ampitiavana amin'ny anaran'i jesosy kristy misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy eo asio fekira kely rahalahy toizy kely le fekira fa ohatrany hoe hita be hoe manantony eposiana fa aloha
ao anatin'izany a dia misy surprise kely no man'ny tanora ho atsika mianakavy. mety maro aminareo ny gaga hoe fa ahoana ny gatony mandeha aloha. Amin'Andriamanitra dia misy fomba hafa kely foana. Tenenina eo akaikinao hoe manomboka androany hoe dia hatramin'ny fanombohana dia ho mamy ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko mitohatra ny fetsika ary zay moa vao nahazo an'ity zavatra ity a. Tena faly be miaraka amintsika indray mifaly. Raha afaka mitehatana maveo n'Andriamanitra tsika ho toan'ny fotoana. Dao tsika tehatana tompoko lasy tompoko vavy. Ye! Mbola milahatra moa ny atsy mitsidika atsy a. Dia ao anatin'izay mimakomana fa misy zavatra nomany ny tanora ao ambadibadika eo a. Miarabantsika mianakavy, miarabantsika tratry ny Krismasy amin'izao. Iza ny volanao Krismasy 22 zany? Iza ny samba niatrika Krismasy fa 22 nena azy. Tsika ihany no miatrika zany hoe Krismasy 22 zany. 21 iara fa tsy 22 koa. Mbola ninara mbola loatra ray.